ANATY AIZIM-PITO. Ireo anome aina ny tantara Lanto sy Liva ary Ioly miaraka amin'ny Erika, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nananty tosy. Fa ianao ve zany ry Henri dia tena tsy miraharaha mihitsy a? Fa tsy miraharahanao ahoany e? Vao teo ianao ny tonga dia zao indray milaza fa hoe handeha. Fa andeha ho aizy amin'izay ny andro nge efa alina e. Ka raharahanao inona raha izay alehako any e? Andray kosa tenao. Sao dia heverinao fa vita amin'ny dinana-pony ohatr' izao ary ty fiainana ity. Tsy maintsy mitsikaraka ranona. Fantatro ange fa andeha ho any amin'ny vehivavina any ianao fa tsy misy an'izany. Dia maninona koa nefa na misy an'izany ary? Inona moa no tokony irarahinao an'izany e? Henri fa dia tsy misy dikana aminao intsony tokoa ve izaho ty e? Leobe an'izany ary mianta. Marina e, tena leobe a. Fa izaho ilanao vanina isanandro eto tsy mahalala leo sy tofoka aminao ny fanitsakitsahana ataonao aminy efa manginy fotsiny fa dia heretana eto. Ka zany ary noho izy e. Tsy misy manery anao hiaritra an'izany koa ngeto e. Rehefa tsy mahatatarana mahazo mandeha mipitsika any e. Andray kosa ry Henri, tsy naposiko manana toetra ohatran'izany mihitsy ianao. Tena tsy naposiko ny toetranao. Ary zara ngaza mba tsaratsaraina ohatran'izany e. Fa inona ny dia alahelonao amiko ka nanaovanao toera tsy zaka ohatran'izao e? Tena vehivavy manorosory ahy mihitsy ianao ty. Leo an'izany sermonina izany a. Leo mihitsy ary mianta. Sady taraiky be koa fa alolo andeha. Zay fa eo anao. Andray, dia mbola lasa ihany izy. Efa tena tsy misy dikany aminy intsony tokoa. Tsisy dikany fa dia atakalony an'izao karazam-behivavy rehetra any ivelany any izao. Toy ny mpiasa trano sisa. Tena fijaliana izao fiainako ato amin'ity tokantrano ity izao e. Mafy amiko mihitsy izao. Nefa afaka ny anao inona moa? Tsy manapidiny intsony fa efa voafatotra. Tsy maintsy zakaina na dia mafy aza. Mianta, vao aty. Zay ngamba izy fa tonga. Tena efa resy tory tanteraka. Hoay, ay moa efa miray maraina izao. Dia izao ve vao manala miditry ny trano? Vao aty varavarany ity ry mianta. Zay ve dia mbola tsy henonareo ihany e? Efa ho avy ary. Ary fa maninona dia efa kotrokotronina mafy ohatran'izany ny varavarany. Sady manaitra amin'ny manodidina ny kefadiny firy zao nandondona teo nefa tsy raharahanao mihitsy. ka zaza mbola tany am-pandrinako. Tena izany ara vile tsoenina dia matoro maty ohatry ninona ary mianta. Ori Henri efa maray maraina nge zao e. Efa ao anatin'ny toromaso tanteraka fa sao dia mba hiverinao fa hoe ka raharaiko inona na amiray ary zao e. Tokantranontsika nge ty ry Henri e. Mba asio ajany ihany re. Mba lelaviko ny faladianao. Dia efa tamin'ny firy ve ianao no niala teto dia zao efa amiray maraina zao vao miditra ny trano e. Sao dia mba tsy rariny intsony. Zary mianta dia efa miteny ianao aza hanaovana sermon ohatr'izany fa leobe a. Tsy maintsy miteny ihany ahy e. Tsy mety ny eritreritra satria tokantrano ikambanantsika sy ianao ty. Zao no izy. Oko tsika samy ianao zay tiantsika fa aza mifampiteniteny zany intsony. Fa inona mihitsy ara ny tena mahatonga anao an'izany? Tena tsy azoko mihitsy e. Sa efa leo ahy ianao? Ka raha mahatsiaro tena leo ianao raha matotiana tofoka dia afaka miala mazava be nge zany e. Sao dia verinao fa misy mitana sy mitambitamby aminao reto. Mahalalaka io mivaravarana. Fantatrao fa efa resa dia ataonao an'izao. Leobe an'izany aranga. Eny ary. Tsy teny tsony tokoa ara zay ny tianao. Zay mihitsy zao no tena mety. Io misarona mbola latabatra io ny sakafonao. Za tsy hinana intsony fa efa voky a. Tonga angamba dia atory fa ny torimaso zao no tsy ampy amiko. Za angamba etsy amin'ny seza lava etsy no atory. Fa maninona koa? Tena tsy tatiko mihitsy ilay fofona ranomanitra amin'ny akanjonao fa tonga dia mitady eo ka e. Mandana koa any fa tsy misy tambatambazana izany eto e. Dia ohatran'izany akery rindra ny fiainanao an-trano ao a. Tena mafy angeky e. Dray,
Mampalahelo aky izany ka. Dia tena tsy miraharaha andritsony izany io ry amin'izao. Ataony avokoa rehefa karazana fanitsakitsahana tokantrano e, ary tsy azo tenenina amin'izay tiany atao izy. Tena tsy nampoisokanana toetra ohatr'izany mihitsy aky izy iny ka. Zaky tena diso fanantenana tanteraka ny aminy a. Potika mihitsy ny fiainako amin'izao e. Saviky mbola azo eritreretina ihany hoe mety hiova izy indray andro any. Asaky toetra ratsy aloha azo elany. Saingy amin'izao fotoana izao no mijaly sy mila fanampiana. Ka afaka ny anao inona mondry amin'izao ka? Ka eo mihitsy angeky e. Tsy maintsy hiaritra an'izay mitranga rehetra ihany izanyko. Fa izy izany dia efa tena tsy menatra tsony mihitsy amin'izany zavatra toan'izany. Tsy misy mahamenatra azy mihitsy izany e, ary vao mainka aza abaribariny eny amasom-bahoaka eny. Isaka iny olona mahafantatra ka tsy miteny amiko fa miaraka amin'ny vehivavy hafa any hono izy a. Indray andro izay tokoa aloha nahita azy fa tsy sanyteny tamindry e. Efa tsy misy miafina izany e. Mijaly angeky izahay e. Tena mampalahelo aky indrika. Nefa tsy hitako ity izay atao hanampianandriko. Eny e, fiainantokantranoko tokoa moa ka sarotra na dia ho an'ny namako aza ny hanampy ahy e. Amin'ny fomba ahoana tokoa no hanitsiana azy amin'ny toetra ratsiny. Ndraso fa hitako eo izay holazaina aminy rehefa mihaona aminy ahy e. Olany rora fotsiny eo koa ngendry. Za azaky tsy mahateny azy ary mila akasy tanana mihitsy izy amin'izany inge. Tsy maintsy miteny ahy. Hoay, tena ohatran'ny fanina bika ahy izany a. Fa manino ndry? Tena fanina rindra. Andriamanitro. Mianta. Tena safotra ity marina. Tena tsy mahatsiaro tena mihitsy. Fa inona koa ary nahazo azy tampoka teo e. Mianta. Andraso aloha ianjo vonjika. So sanatria manino eto mianta. Efa tsy maninona intsony ndry. Ie, efa tsy maninona intsony aky hafa dia misaotra betsaka. Fa naninona tampoka teo aloha ndry e. Tsinitsinina teo dia safotra tampoka teo am-pitsanganana teoko. Izay mihitsy ny nahataitra dia netiko teto amin'ity dokotera ity ndriko. So ihany moa fa teto akaiky dia teto ny netiko. Ndriko ange tena ny sahirana mihitsy fa misaotra mihitsy aky. Ahoana ka efa tsy maninona intsony ahy e. Efa mahazo aina tsara. Ie. Nefa na zany aza. Ndraso aloha andrasana izay lazain'ny dokotera teo fa ohatry ny mbola nisy zavatra nataony teo amin'ny fizahanandriko. Fa ahoana ozy izy? Oka aloha fa aty izy ity fa tamy. Bevoka veky izy za. Tena tsy noeritreretiko mihitsy. Eny aky a, bevoka izany ndriko. Fa tsy vaovao tsara ary ve izany? Fa ndry ity toa ohatry ny variana be am-pitsanganana eo fotsiny. Manana zazakely izany ndry io ako. Rindra, fa kaiza ve mbola vonina indray an'izany? Inona no iandrasana azy io? Fa ahoana ka? Karaha korotandava ohatran'izao mety iandrasana an'izao vahiny kely izao ve izany? Afaka 6 volana eo. Ai, aza mieritreritra an'izany aloha ndry e. Ka tonga angeky dia any no ilay ansaiko voalohany. Mieritreritra ny fiainako aho. Tsy mba ohatran'izao no nofinofiko tamin'ny Henri mantsy. Eny, ho hita eo ihany izany fa ity zazakely ity aloha imasonako. Rindra, inona no mety ho ateraka izany rehetrarehetra izany? Fanantenana vaovao andrio io zazakely io e. Fa tena miteny an'izany amindry a, manandry finoana. Fanantenana vaovao ahoana? Mety ny fahatongavany aza no ampilamina ny disadisa eo aminareo sy Henriko. Ohatry ny azo eritreretina ihany tokoa izany a. Mampiova zavatra ka mety hampiova ny toetrany na dia ny fahinony fotsiny aza hoe bevoky ndriko. Izany ve ke Rindra? Tena marina e. Iza marina moa no mahalala na ny fiandrasana an'izany ho ela loatra no mampanao azy an'izao karazan-ditra rehetra izao. Eno a. Nefa ka tokony mba hiresaka amiko an'izany mazava angeky izy. Ka tsy fantatra izay aina-tsainy re. Eny, izay tokoa aloha raha nirariana e. Dia mba hampiova ny fiainanay. Tsy mbola olazaiko aminy aloha izany. Fa maninona kosa ka? Ka sao dia lasa aloha loatra fa aleo afaka kelikely. Tsy hitako kosa izay tsy lazandry aminy an'izanyko. Marina e. Andraso mihitsy aloha ka tsy misy mahamaky raha tony amin'izany. Eny ary, nefa kosa aza dia atao ela loatra fa ndry ihany ange nijaly amin'ny fanitsakitsahany andry eo e. Raha sendra tafahoana ary nareo dia izao e. Aza mbola milaza ny ninona any aminy ndry. Eny ary, za koa moa ve moa dia ilaza inona aminy e. Anjarandringa izany e. Marina k'izy izany a.
Mba afaka miaraka mipetraka aminao eto ve? Ianzy, manahoana ianao? Manao indrindra. Salama ka, mipetraha ianao eo e. Tsy misy tompo-toerana eto anga? Seza malalaka io fa tsy misy tompo-toeran'izany. Ka zay tonga aloha ihany zany ko. Ary ohatrany mbola tonga aloha ihany fa tsy tara raha izany no izy a. Dia ahoana? Ka ahoana moa fa mba hiara-hiala hitahita aminao etoko? Ka io ary eo amin'ny tavoahangy io mbola misy. Dia ataovy rehefa aza misalasala e. Misaotra rindra. Zahay mihitsy anie tsy hafozako anao ty. Izany a? Tsy miova mihitsy ianao fa sarika lalandavy eny foana. Ny vehivavy rehetra no ohatr'izany daholo fa tsy zarery. Tsy miova fa toy ny lasa ihany. Zany ve? Fenao kosa aloha hafa mihitsy. Raha fantatro ny toetrako dia fantatro ihany koa ny toetra ny namako fa azo dinao faniny. Andray, namanao izy, mianta ve? Izy indrindra ary mifanandrify amin'izay mihitsy ny zavatra tiako resahana aminao. Efa ela ihany mantsy no tadiavako anaoko. Ka ny misy ara ve ny tsy hitanao e? Nefa eny tsy maninona fa azoko toko ny manome laharana manokana anao rehefa avy eo e. Ny fotoana hifazifaziana ohatr'izany no tsy misy e. Fa raha sy foanjara-biriky ihany ny fitenenana anao noho ny fampitondrana sy mianta ho toy ny mpiravavy iray tapo e. Fa tena tsy rariny kosa ny fanitsaky-tsahana nataonao azy a. Le ty tena tsy te hiditra amin'izany resaka izany ary indrindra fa hoe ianao ny resaka amiko amin'izany. Tsy maintsy resahana izany fa nahoana ianao no mitady hanakombona ny vavako e. Eny fantatro ange fa nitady resaka tany aminao tany izy. Fa manana an'izay tarainana nefa moa izy aminao ka miaritra amin'ny mafy aminao fotsiny amin'izao izy izao. Hitanao fa efa resy izy dia ampirafesinao. Fa iza kosa aloha no milaza fa mampirafy azy ahy. Tsy nitaraina tamiko izy tamin'ny voalohany e. Fa raha nitoetra ratsinao ataoko fa efa fatapoko fatapirenena mihitsy. Efa tsy miafina amin'iza tsony e. Tsy misy henatra amin'ny tany amamonako. Mba moramora aloha rindra fa dia aty amintsika daholo ny mason'ny olona. Izany ny marina. Ka tsy mety mifanosipotako ohatr'izany ho aho. Fa maninona anao iny namako iny e. Inona ny tena mpiovanao manjarina anao toy izao ka? Nefa tomba olo-kendry sy mahay mandinika ihany nahafantarako anao hatramin'izayko. Ny olana hatrany rindra tsy ahaka. Satria miaritra aminao ary hitanao fa tianao izy dia izany nanaovanao azy toy ireny. Mba mieritrerita ihany laha. Ianao koa ny to hijoro isolo vava azy etoko. Tiako fantatrao fa mbola manana ny namany izy afaka niaro azy amin'ny fotoana rehetra. Ary efa fampitandremanao anao koa izay teniko teo izay ka. Fa maninona no menao avertissement? Eny dia ataovy ihany ariko. Tsy handany andro resaka an'izany ingerindra no mba nanatonako anao teto e. Ianao to tonga dia avy be amiko. Ohatran'ireny hoe nanao inona anao reny teo amintsika anie to raha nandinika ohatrany tsy nisy ny olana mihitsy ny fifandraisana hatramin'izay. Izay ataonao amin'ny namako iny dia ataonao amiko ihany koa e. Raha voadona izy mba marary ihany koa ny haikoko. Iny resaka mianty iny ho avy aloha hijanona any fa manorosoro mihitsy. Zao rindra. Andony amintsika indray ny resahany. Ny fiarahako taminy azy efa fahadisoana goavana tamin'ny fiainako mihitsiko. Indray ty vavanao. Maninona? Dia sahanao no milaza izany eto masoko eto. Ka maninona moa izany e? Izany efa miteny aminao fa ny amintsika senao tsy mbola nisy olana inona ary. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao e. Na dia ho tonga anao any aminy ary izany tsy maninona e. Fantatro mantsy fa tsy maintsy hanao an'izany ianao. Ie, rehefa avy eo mihitsy dia efa ataoko fantany mihitsy ka. Ianao fotsiny no lany rorany fa efa fantany ange izany e. Anga tsy nambarany taminao. Mety adinony angambany. Tena tafidikizo mihitsy ny anta tafiditra taminao ka. Ka efa misokatra amin'ny danadana ny varavarany voany rindra. Ary efa sokafako anao indray izao ankehitriny. Sao dia ny amintsika ary ny tokony asiana resaka fa iny aloha raha hidaboka ny mihitsy. Aleo any fa efa tsy ateza tsony eny e. Izany efa tena miteny aminao fa hanenenanao ihany izany teninao izany. Tsy misy hanenena an'izany e. Tena tsy fantatrao ve fa mitondra ny... Maninona? Ka indray saika lasalasa ny vavako marina. Raha nisy kely dia voalazako tamin'ny hariva be voko ny anta. Nefa izy aza efa nanavatra mihitsy tsy teniteny amin'izanyko. So ihany. Fa inona saika teneninao teo e? Ka mbola hanenenanao izany fa mbola veriko aminao ihany e. Zara angaza mba etsona tody e. Tsy miantso tody aminao ahy e. Fa eritrereto ihany izay atao. Hita fa izany no marina. Inona moa no tokony tantaranao ny fiainako any amin'ny rindra any? Maninona? Ianao ty tena vehivavy tsy misy ilana azy mihitsy, tsy misy fotony.
inona ianao Andray fa maninona ny fialahanao fotsiny vehivavy mpanala baraka fa inona ny nanalako baraka anao ry ary no aminonao ohatran'izao inona ny tantaranao ny fainao any amin'ny olona ny ivelany any amin'izay ny olona avy no afa baraka ery masom-baoka ery ny vazavazany ohatran'inona fa inona nefa zay toetra ratsinao izay mihitsy ny tena anisany tsy nitiavako anao tsy ala tsy vanina Andray ary aza vonona ohatran'izao aho fa tsy misy saina mihitsy ianao ty oka ho aby fona aminao ahy pira moa miteny aminao foana fa rehefa tsy zakanao ny fiainana ato amin'ity trano ity dia mahazo mandiny ianao inona indray nefa mbola zavatra inona zavatra mbola nataonao zany nalainao baraka tany amin'ny rindran-tany tsy nanala baraka anao zany fa izy na tsy aro ny tena no manana didy dia efa miteny aminao ry mianta fa ataovy fanondrony zay sa matoko ianao aiza mivariko ka mbola mikarakara azy nge za io maninona efa mifiry zao mbola tsy misy anina masaka foana ato ka mbola fa inona fotsiny no ataonao ato trano ato hatramin'izay hatramin'izay nge za rery foana amin'ny sakafo ato rehefa hariva fa tsy mety mihinana ianao ay dia efa heverinao tony tsy misy tsony ahy zany tena tsy misy saina mihitsy ty inona ray tapavo Andray aria fa inona fotsiny nakako an'ity no tsy hamasaka sakafo inona ao oka rehefa maty ahy zany ny sahaza ny vehivavy etanao raha matity avelao aza ay aza ro hitana ohatran'io voloko fa marary ange manontany ianao inona fotsiny nataonao tato hatrany maraina tena olona tsisy fotony mihitsy inona koa ny re mbola hijanonako ato aleo rangaha mandeha any velany any fa tsy naninona velondry tamin'izany takanso sy ny vono izany eto amin'ny tratrako eto no mbola ohatran'ny marary ahy akoatran'ireny mangana mitarehako hitandrireny tena mampalahelo izany nanaovana andry izany ka sao dia tokony hoentina mamonjy dokotera ihany alondry veloka irindra amin'izao fa efa tsy maninona ntsony mariny tia indry mitondra voko tia mantsy ny sao dia sanatria izy fiatraikany amin'ny zazakelyko aza manahy amin'izany fa efa tsy maninona ahy tsy nampoiziko anao toy izany izy noho ny fitenenako ka nefa nge dia fitenenana tsotra ny nataoko taminy ka lazay ny fananala baraka azy hono za dia izany no antony hoe namonory anazy zany dia hitariny lava be dia be ny zavatra ny teneniny to zavatra tsy misy dikany dia aminony ahy nge dia efa mitatra hatramin'ny fikasitanana mihitsy izy ity ankehitriniko ngahy tsy mampalahelo rindra mianta tena tsy tantoko aky izao ataony andry izao mariny izao avy no malahelo sy marokoditra mihitsiko tena te hiteny andry aho hoe maninona kira misaraka amin'iny raha efa tsy zaka-tsony maninona rindra maninona raha mialy ka vadiko angeky inona tsara na ratsy tokantranoko foana ao ka io le hoe ny tokantrano fefiny raha fefina ve isy mihoatra noho izao fa nitsakitsahana sy fanaovana tsinitsinina ny vono manaraka ihany sao dia efa tafahoatra k'izany tsy mety ki izany rindra dia mbola tsy fantany izany hoe be vokindry mbola tsy fantany satria mbola tsy nilazaiko taminy maninona nefa raha teneniny atao mifanao ngeky izao dia mampalahelo andry oka mihitsy lohaki rehefa milamindamina fa iandro roviana ihany ary ka za mbola manana fanantenana hoe isinga sy lamina ny atezerany rehefa afaka kelikely ihany mandra-pahatonga an'izany dia tsy aheto tsy hoe maniry lozandrikory fa ataony fanao foanako tsy maninona ki fa heretako foana anaraka mba amin'ny ain-dehibe indringa io amin'ny farany ka inona ary isaraka aminy dia andao ny tokantranoko dia ho aiza eritrerety ihany izay fa tsy mampaninona any mitazona andriana aminay aloha rehefa tena tsy hita tokoa izay tany aleko tsy mbola amin'izao aloha izany korontana ny tokantranoko ka anjarako ny mandamina an'izany jereo nge tiandry arao maso tsara mihitsy ny fahasalamana io zaza akibondry io fa sao dia anahiranako na ny vola entina manatona dokotera aza angirindra tsy misy teo alohaloha teo izy te hanome vola dia manome tsy te hanome dia tsy manome fa zao izy tsy manome atsony mihitsy na ariary azy jereo amin'izaniko aleo efa apiako indry aza misalasala mihitsy miteny aty amiko raha misy ilana vola ohatr' izaniko eny ary dia misaotra mialoha kirindra izay no mampinamana antsika fa zao kia hoe ahoana
tena mba miangavy andria mba tsy resaka ninninina amin'ntsony aloha raha sendra hoe tafahoana iny an-dalana iny zany nareo. Eny fantatro tokoa zany. Manjary aty amiko indray izy mamatratra mantsy rehefa avy eo dia tandre izao mivokany. Eny ary tsy tokony nataoko tokoa zany raha napoiziko mialoza nahazo andrizaoko. Ena ho any efa tafitany aminy ny afatra ka anjara ny sisa mieritreritra an'izay ataony rindra. Marina zany aleo fa tsy teny tsony ahy. Ary toy iloza no mipetrapetraka fotsiny io fa tsy manolotra ny sakafoko e. Aiza ny variko? Tsy misy vary ao Henri. Maninona fa tsy misy vary ahoana? Ka ianao ngamo nanome volahy efa ho firy andro zay. Sy kely taty apelatanako taty ihany koa efa lany ka tsy hitako tsony izay natao. De maninona? De nijanona fotsiny amin'izao rehefa tsy misy vola fa tsy mba mahalala hoe midemerda. Inona ity? Mama, Henri. Fa inona fotsiny reny ao anatin'ny lohany tony vehivavy tony vehivavy tsy misy dikany. Kare aza vonoina ohatran'izany ho aza fa marary. Zany ry tiany sahazany vehivavy oatra teny io a. Henri oka ho marary nge zany mifona ho aza Tena indray aloha de tsy amelako mihitsy raha tsy mahatsiaro mijaly sy mangilifiry tokoa efipiry amono no teny an'izany a. Aza pitsalinao ary ka tsy maintsy ataoko. Kare be voka nge maninona? Inona tsara hoe nilazainao avy reny kely hoe? Be voka aho toejaza sao de tsy mety amiko sy ny zanatsika zao vono miatra amiko zao. Zanako tena taiza zany Andray fa everinao fa zanako taiza moa raha tsy ny zanako ihany zanako koa. Maninona tsara de everinao fa inao an'izany Henri tsy mananjanaka amin'ny vehivavy ohatranao sao de mba efa tafahoatra loatra kosa izany teninao amiko zany. Sa teny vokatry ny atezerana ihany. De efa mbola averiko aminao ry mianta fa tsy mananjanaka aminao zanako tany velany tany efa fantatro. Andray de sanao ve ny mandahazo ohatr'izany fantatrao nefa efa taty foana hatramin'izay de zao niteneniko anao tsy vita moramora zany fa tsy mila olona be voka mijanona ato amin'ity trano ity koa ny aloha raha pitso de ny raha pitso any ianao de mivoaka miaraka amin'ny entanao. Maninona tsara hoe ry Henri. Mazava aminao ngambo zay tsy te ahitanao eo tsony amin'ny fiverenako raha pitso zay fa lasa ianao mandeha andry. Fa raha andeha amody andeha ho aiza ry Henri hatramin'izay efa nizahako n'ilay ferina hatrany ireo karazana fampijaliana nataonao tsy mila raha maso betsaka ary mianta ataoko fa mazava tsara aminao ny teniko zay. De samy ve ny nandrokandre ohatr'izany vitany akia efa reto avokoa ny entako rehetra. Tena tsy vanina ny lehilahy raha zany ka ary tena tsy mifahatrovana mihitsiko. Ny lehilahy rehetra ve ki rindra sa ny anjarako mihitsy tsy mifanandrefy amiko. Asa tsy nisy nanampoany Henri anana toetra toy izao aloha jereo vono sy kapoka marary ohatr'izao saika tsy misy afatarana andritsony mihitsy tena simba tanteraka indriry mianta. Za ve tsy raha ny tenako tsony akiza satria efa tsy misy dikany amiko ny zavatra rehetra. Te hamono tena akiza rindra. Ndray aza miteniteny foana ohatr'izany kosa aloha ndry hamono tena tsy vaolana izany ka inona tsony moa ny amiko raha indray mandeha ve ny mantavary de andeha fitsotro be efa simba ny fiainako rindra. Ny amin'ity zanako ity fotsiny tokoa angamba sisa ny manaka natsy ianao an'izany satria namany mamono azy ihany koa raha manao an'izany. Marina aloha izany za rery ngeky tsy manana nizaniza hitarainana. Za mbola eto tsy mbola namela ndrirery hatramin'izay. Tokoa ndringamba sisy aza matahotra indry fa raha mbola zakony za tsy amela ndry ady rery amin'ny fiainana fantatro ny mahazo andrisy ny toerana misy andry misaotra kirindra. Ndao entina anatrano aloha reto etandry reto de ihany ndry no mipetraka. De ahoana ki izany rindra ka any amiko aloha ndry fa ahoana ka sao de manahirana amin'ireo ray aman-drendringe zany mamanareo to ohatra ny masika ihany mantsoko. Aza manany amin'izany ndry fa za ihany miresaka aminy ary tsy maintsy manaiky izy iza toko moa tsy angoraka andry amin'izao mahazo andry izao ka sao de manahirana mantsoko. Tsy misy manahirana izany fa ndao eny ary
tsara indri? Ie, tamana ihany tokoa aloha ahy. Mahafinaritra ny monina atao aminareo. Mba ahitana filaminana mihoatra n'ilay tabataba lava tany an-trano ny daroko isanandro. Efa afaka amin'izay indri ankehitriny every toy ny nofinofo nandalo teo amin'ny fiainandry ireny. Dia nanahoana tokoa k'izay aho ry. Aza mieritreritra azy tsony koa ndrika. Avy alao izy hoany, aleo izy sy niditra no hoany. Tena tsy naposiko akiny nandraisana an'ilay fitenenako azy fa mitoejaza. Ary tonga dia nandazy tsy ho rainy avy hatrany izy. Dia izay no antony nandroany atao an-trano. Lozana k'izany a. Dia nisy izy izy tokoa moa niaraka tamiko e. Fa dia efa asorana amiko sy filambaniny angambany azy. Tsy misy anaova ny fiainana ndry fa manelingelina azy. Izany tokoa dia ho lozaniko. Ary mety tsy ho tantany ny valiny izany. Fa raha toa ka mbola iaiky ny adosony ihany kosa aloha izy indray andro any. Mety ho foana avokoa ny hotafitany. Findriva mbola tia azy foana e. Vadiko ingeky inona tsara na ratsy. Na dia fireny aza ve ny nanaovany andry e. Izy anefa tsy tia andriko. Raha tia andry tokoa izy efa tonga nakandritatita anatin'izao tapabolana izaoko. Mieritreritra an'izany foana koa izy dia manontany tena hoe hatramin'izay tokoa ve izany dia tsy nitia mihitsy izy hatramin'ny voalohany arahanay. Mety ho marina. Dia inona fotsiny no antony nangalany ara zaniko. Ohatran'ireny fary ireny tsy vitan'izay fa mbola nitsakitsahana indray koa fa ohatran'ny misy mandonaka izany. Andraso hoe fa izy akiny tao? Ay ve, olona mpanatitra taratasy ka. Taratasy ho mihitsy ty. Zany? Ary ohatran'ny taratasy avy any an-dafany izy izany. Eny tokoa adresa avy any amin'ity mpandefa ity. Ary mety ilay zavatra ty raha izany ka. Fa zavatra inona izany? Ndraso aloha zokafany. Tsy maintsy mandeha any an-dafaka izy fa fiantsoana ho any tamin'ilay fangatahana nylevako tany ty a. Mahafinaritra ki izany dia tsy maintsy mandeha izany ndry. Tsy maintsy mandeha aky a. Dia alahelo izany izay amin'izay fotoana izaiko. Aza matahotra indry fa iantso anareo aty foana dia iantso andry koa. Eny mahasoa andry tokoa izany fa roviana moa indry izany no andeha. Mbola afaka tapabolana mahery kely io ngamba. Efaka ihany izanyko. Fotoana hikarakarako ny taratasy rehetra andehanana azy izany fa efa tena tongotra tokoa ny nanaovana azoko. Ndraiky rindrako. Raha andeha izao indry dia ho aiza indray no alehako. Fa ahoana indry mametraka an'izany fanontaniana izany. Indry ihany tokoa no antom-pijanonako atao aminareo ato inge. Indry no niaro sy nitondra atato. Kindry aza efa tsy ho eo tsonoko. Dia hoe rehefa tsy hoe ve za dia tsy afaka mijanona eto tsony indry. Mazava ho azoko. Eto ihany indry mandra-pahatonga avy amin'ny fotoana terahandry tsy efa nitresaka izany ve isika ka. Eny ka indry azy ity andeha tampokako. Ka afaka mijanona eto foana ho andry. Ka izany kosa ve dia mety ny olona atao aminareo ahoana? Fa maninona ny olona atao aminay ka. Ataoko fa makasitraka ny fijanona indray ato avokoa zareo ka. Na dadanay izany na mamanaiko. Eny tsy samy teny amin'ny rindra ny zava-marina. Rehefa eo ihany tokoa izy no mandray atsara ho reniny io fa rehefa amin'ny fotoana tsy mahay ho azy dia manao toera-tsy zaka amiko izy. Tsy dia hiteny an'izany amin'ny rindra fa sao dia mampisolana eo amin'ny sy mianaka izany. Tsy maintsy resahako amin'ny dadanay sy mamanay moa ty fandehanako ty ka zavaiko aminy izany fijanona indreto raha toa ka misalasala indry. Rindra tsy maninona nge raha ohatra ka mandeha amin'izay ahy ataoko fa efa mba ampy izay fotoana lava nijanonako teto izay. Fa andeha ho aiza aloha indry ny toerana le andry aza tsy mbola hitandry akoroko. Eo ihany indry rehefa hita sy fantatra mazava izay toerana le izay vao mialetoko. Ka tsy misy fanazavana betsaka fa efa mazavaka amin'izay teniko izay ka. Eny ary. So ary misy zavatra tsy dia azoazo indry ataon'ny olona atao aminay. Anka tsy misy an'izany fa aza mieritreritra an'izany kosa indry. Ka tsy hitako izay olanako. Efa izany miteny fa afaka mijanona eto amin'ny fotoana rehetra indry ka inona indray ary. Dia lasa tokoa rindra. 3 andro izay no nandehanany. Efa fantatro raha ny zavatra niandry ataorian'izany fandehanana izany. Vao nidify ity tanàna ity fotsiny ny fiara nitondra azy ho eny amin'ny seranam-piaramanidina dia efa nanomboka ny antso-jay maro isan-karazany nataon'ny reniny tamiko. Efa fantatro ihany koa fa tsy aritrela ny fijanonako eto
saingy rindra moa tsy mahatsapy izany. Tsy tiako ihany koa no manome alahelo azy ka izay no antony tsy maintsy nanekeko ny janona ihany na dia tsy sitrako azy izany. Za ihany tokoa no tokony hiatrika ny fiainako fa tsy ho enta mavizatra ho an'ny hafa izany. Zao dia zao ihany aloha dia andeha. Odinareo aty ry mama. Ha, manao ianao tompoko? Manao ianao? Fa ahoana ianao? Ianao zao no tsy fantatroko. Fa iza moa ianao e? Ay, namany rindra. Ay ve, za kosa anadahany. Mamanareo any ambony any raha hijery azy ianao? Ie, vao tonga zao mihitsy koa ne za io e. Ka mandeha ana ary ianao raha hiakatrao e? Ary ianao fa andeha e? Veloma ianao? Ndry? Toa lasa ihany izy marina. Fa ahoana koa ary ny vehivavy izany e? Toa ohatra ny rem-poziny olona manana olana mavizatra ireny ny fahitana azy. Hita hoe avy nitomany izy teo iny. Namany rindra. Rindeo aiza? Hitady azy? Andraso aloha hiakatra ao mama ambony ka. Dia andeha ho aiza ary ity za ty zao e? Tsy fantatra akory izay ho alehako, izay ho ataoko rehefa avy eo sy ny sisa e. Zao fahaverezako izao dia maneho ny fahareseko manoloana ny fiainana. Tena vizana fa andraso aloha akaina kely eto amin'ity sisiny eto ity ka sady tena reraka ihany koa azy izany. Oay, ary fa manina koa ary ty olona ity izany? Ay, jamba. Tsy tena angamba ny lalana fa tena mitsapatsapa aty amin'ny sisiny aty izy. Andraso aloha. Azafady, diso lalana ianao fa avy eto kavanana ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra. Misaotra indrindra tompoko. Avy etsy ho tantanako makina ianao e. Misaotra indrindra. Nefa ve mba ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao ty? Azafady indrindra tompoko fa tena very ako. Oay, zany ve? Ka ohatra nisy fiara marobe nijanona tery aloha tery fa izay no tsapako e. Nefa ny lalana falehako isanandro tsisy an'izany ko. Fa mandeha rery anga ianao sa misy olona miaraka taminao? Za rerika. Andray, dia ahoana re zany e? Fa aiza tompoko ty toerana misy aty azafady e? Ity amin'ny 67 hektara? Andray, ay tena lasa lavitra tanteraka zany ko. Zay zany navery ako. Fa aiza ianao mody? Eny am-pandrana ka. Ka ahoana no nahatongavanao tety? Ka ilay fiara nandehanako zany no diso e. Nefa dia efa nanontany azy eo vao hiakatsy ilay fiara. Ka raha izany re amin'ny fomba hoana no hahatongavanao any aminareo? Ka ny olako ihany koa zao dia tatsy aloha tatsy tsaroko nisy nangarina ny paosiko ka very avokoa ny vola rehetra taty amiko. Andray? Dia tsy misy andehanako taksi tsonko. Mampalahelo ahy ianao raha izany. Mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha olona efa hita fa jambo izao no nangalaranako. Mariny. Ka azafady tompoko raha nitananao ela fa mety maika amin'ny alehanao ianao nefa dia nitazomiko teto fotsiny. Aleo andeha fa veloma ianao dia misaotra betsaka tompoko tamin'ny fanorona ny lalako e. Azafady aloha e. Ahoana izay? Dia ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao amin'izao? Tsy maninona fa aleo ateriko ianao e. Anontaniako olona tsy kelikely ny lalana dia tonga any any amin'ny farany e. Tsy maninona fa aleo ateriko mihitsy ianao e. Ka sao dia manahirana anao anefako. Tsy manahirana e. Ateriko any am-pandrana ianao. Andeha fiarintsika fa mba misy vola kely ihany aty amiko aty. Eny ary tompoko. Dia mbola mamerina ny fisaorana betsaka anao re tompoko. Ka teneno ny mpamily fa eo amin'ny lasantsy sika ny miala. Ay. Misy miala eo amin'ny lasantsy azafady o. Eo ara le miala ny lasantsy. Avetsy ary tantanako ianao e. Misaotra tompoko. Zay. Dia rehefa tonga eto izany dia fantatrao amin'izay ny lalana. Efa tsaroko ka. Andao zany ho hitarika anao ndraika.
miala eto sika de manaraka amin'ity sisiny ity mandrapatonga ery amin'ny pompery de eno vao mivily. Indray ary tena mahafantatra lalana tokoa ianao zany a. Ka tiany lalako isanandro ka efa haiko tsara ny fiaranandehanako sendra ny fandiso no nahatongavako tany amin'ilay toerana teo ka nahavery aka fa rehefa tonga eto indray efa tsy very tsony. Ay kosa. De mbola lavitra eto ve no misy anao? Efa tena akaiky dia akaiky ka. Efa tonga ny tsara zany ianao raha eto no hiverina. Tonga ny tokoa fa de misaotra anao nefa maninona moa ianao raha mba mandroso any amiko e? Androso? Tsotra ny hafahafa be ve zany? Fa mbola maika nga ianao ka mbola misy fotoana vonjenao? Za tsy manana fotoana vonjena fa... Fa nahoana ka tsy tianao ve ny mandroso ao an-tranon'izany olona jambo zany? Ohatry ny hafahafa. Andray kosa za teo ianao tsy niteny sady tsy nieritreritra an'izany akory aho Vazovazoko manko zany fa mba andao re mba ho mariky ny fisaorako anao nge sady ny volanao ve de tsy averina ka. Raha izay volana ataontsika sara an-dalana teo tsy mila averina akory ka. Eny andao aloha mandroso fa tonga sika e. Fa aiza zany tranonareo zany? So de... Ato ka andraso fa vana ny vavady. Andray marina tsy nampoziko ato amin'ity trano ity olona ity no mipetraka. Aza mihafahafa ianao fa mandroso de mipetrapetra. Ie misaotra. Izao no ataoniko tompoko. Aiza avokoa ny olona? Olona izy no anontanianao ka. Ka aiza izay olona miara-mipetraka aminao ato ka? Za rery no ato fa tsy misy olona mipetraka ato amiko zany e. Ka eno Enao rery? Togaga ianao everinao ve fa tsy mahatoka tena ny olona jamba to aka? Zany de zany tokoa. Efa fantatro senjery tsara ny zavatra reto ato an-tranoko ato efa voafehiko avokoa zany. Mahavelona ny tenako rery ato fa lazaiko anao Zany? Ny lalany any ivelany aza moa efa fantatro hatramin'ny tsipirian'ny daholotso. Tena tsy napoziko. Jereo nefa ny ato an-tranonao raha tsy tena milamina sy mahafinaritra ery. Ny zaridainao ivelany ao aza moa de tsy lazaina intsony. Ianao avokoa ve mikarakara ny reny? Andray tena mahay zavatra ianao Ka tsy atao sakana ho an'ny fiainana velively akory ny clé mahananany. Olona salama ara-batana aza be ny tsy mahakojakoja ohatranao zao. Tena mariny. Diso ihany izy reniko raha mba nomen'Andriamanitra ny fahitako be mihoatra ny zavatra vitako amin'izao no azo atao saingy efa izao no nanaovany aka tsy maninona zany ankasitrahako azy ary izay ananako an'izao zavatra mahafinaritra zao de izay ny tena itiako izay koa ny tsiritan'ny olona angambako. Tsapa amin'izao tokoa aloha fa tsy sakana aminao velively ny fahajambany. Sambatra ianao. Vao ianao zao ny olona miteny voalohany fa hoe sambatra. Azafady indrindra miala tsiny tsy hoe maneso akory sanatria fantatro zany fa inona no mahatonga anao ilaza fa sambatra ary aka? Raha mihoatra azy salama saina sy tsy manana kilema tokoa de sambatra ianao aza manana an'izao rehetra izao maika fa ny hafa maika fa za zay salama. Ay ve satria angambosika samy manana ny anjarantsika ko. Mahatsiaro tena omenatra manoloana anao tsy mba manana na de inona akory aza. Sarotra ny mampitahantsika zavatra maro ny tokony jerena vao afaka milaza an'izany ianao marina tokoa aloha zany ka inona no atao anao afahafamiko mantsy ny teny hoe de ho jerena fotsiny eto ve ianao satria jamba de hoy aho hoe de ho resahana fotsiny tokoa ve ianao mba misy azo aroso anao ihany manko ato andray aza misahirana re za mantsy tsy aharitrela nge ka andraso aloha alaiko vetivety fa aizy indrainy de mbola misy ao raha mbola inany ianao ka efa tena nahalany betsaka tamin'le mofo mamy narosonao teo fa misaotra ka mbola misy tafajanona tokoa ve? Ka sao de tsy tianao raha ilay izy ko tena tiako ka tena tsara be. Ay de ity le volanao natao sarandarana teo ohatrinona moa zany? Andray za nge tsy niteny taminao hoe averina iny ko raha tsy inonako
Anga misy zavatra azo fotsiny zany amin'izao fiainana izao ka na dia zany azako oka izao marina andray dia tsy handray an'ity ve ianao sady vola saika hividianako sakafo ihany koa iny mantsy moa ianao azy efa nanome an'ilay mofo teo ka ataoko fa efa afaka zany ny anoanakoko mba hafahafa koa ianao zany fa hafahafa ahoana raha olona hafa efa mindraisy nyity volo ity manahirana zanyko so dia eritreretinao fa tsy manam-bola akoatra an'ity aloha no mampihafahafa anao ka na izany aza tena tsy mety amiko zany fa ono ahy ie ahoana izay ny fahinoko anao hatramin'ny voalohany resahako taminao teo ohatry ny hoe feno adi-tsaina lalina zany ao anatinao ahoana indroa zay no naheno anao ny sento nefa raha izany feonao izany tokoa ataoko fa tovavim-bola amin'ny taonany tsara ianao ataoko hoe 5 taona any tena mahay mamina vina tokoa ianao zany tonga dia fantatra ohatra amin'ny taonako ka ohatry ny hoe fotsy fiodirana lava volo maranodrano-tendrika satsy zany ianao moa tsy mbola nimehatra amin'izay ny fampiresahantsika teo ka tsy fantatry na misy fandaingana na tsy mahagaga ianao ohatrany hoe mahita ihany tsy tony ny olona jamba mamitaka ty solomaso mainty anaovanao ty raha miresaka aminao toy izao ka ny eritreritra sy ny sofina ny solomasonay dia izay rehetra ny lazainao teo izay tokoa ingeny nambaran'ny olona asy ireo namako taloha taloha eno fa amin'izao kosa very amiko izany endrika mambikako izany fa nahoana ka mbola misy tsy sitrana hatramin'izao ny mangana ny tarehako amin'ny tenako ihany koa mangana no ninona dia izay zany ny tsy nampitsika anao niara-very tamin'ny tsikoko sy ny fomehako ny akantoko heri-taona teo tokoa no niforetako anaty niainako tao anatin'ny karazana fijaliana maro samihafa ka mbola antenaina fa hiverina aminao ihany zany endrika eo zany rehefa miverina aminao tokoa ireo fandaingana roa amin'ny takolaka ao dia ataoko fa afaka neta mavesatra eo antsorokao ka roviana toa vao mainka miamin'ny tombo azy zany ka mila tsy ho zaka isanandro vaky izaoko sy fa inona ka iny olana mahazo anao ka ho zaraiko amin'iza tokoa moa vonina ianao raha sitrakao ny amborako izay mahazo anao amiko efa nanao ohatran'izany tamin'izay namako izay ihany anefa to manome fahasahiranana olona ny famborahako an'izany fa aleo re hijanonao ahy irery ihany ianao ve dia hanome fahasahiranana tsy matahotra an'Andriamanitra ianao raha izany no isiko andray ka aza eritreretino fahasahiranana ho ahy izany fa lazao eny ary tsy maninona fa olazaiko aminao raha mahaliana anao lazao fa mihainanao ahy dia izany sy izany ny tantaran'ny ainako re dia mbola io ianao io to very fanahy mbola velona ihany ankehitriny mampalahelo ahy ianao dia ho aiza izao ianao ka tsy misy toerana lehako ho aiza moa efa nanjarina tao nenako izao rehetra izao rehefa itao Antananarivo misy avokoa naiza naiza ka tsy nisy nisafidy an'izany anefa dia misy ireo migiokany mafahitra indrindra amin'ny fiainana ka izay ingeny lazako tany am-boalohany hoe sambatra ianao ianao tsy nisafidy nidy izany inge fa izay no lalana voasorotra ho ahy raha namono teny ianao dia tena diso someloka tanteraka so ihany fa tsy nanao izany ary tsy navela ny zanaka ao anao an'izany koa te hizatra amin'izao fiainako izao ahy nefa ny zanako ny mampalahelo ahy na dia nahantra azy ireo ray aman-dreniko mba tany an-trano ihany aho niteraka fa tsy teny amin'ny dabanjoro-dira akory nefa ny zanako izay tsy maintsy ho raisiko iny rehefa tonga amin'ny fotoana mampalahelo ka ny fiainana dia tsy misy zavatra voatolotra koa na fantatra mialoha fa mbola mandroso hatrany sika ity azafady ilazako zavatra iray ianao hoe ahoana izay ity masoko ity efa lany aika tanitry ny dokotera ka rehefa mbola dokotera mahay eto ambonin'ny tany tsy nisy mihitsy na sitrana azy samy milaza izy ireo fa tsy afaka hita mihitsy nefa dia lazaiko anao fa mbola manana fanantenana hita ihany ao andray andro any azo tanterahana ve izany ka efa lany aika mpitsabo ho ato aminao ka hoy aminao hoe azo ny fiainana tanterahana amiko foana izany satria
aleo hijanona ho fanontaniana eo ny amin'iny. Izay no lazako ihany koa fa hafa raha samy fihevitry ny olona ny fomba fisainanao ty. Dia manana fanantenana foana aza kifikify izany. Misaotra re amin'ny teny fampahirizana e. Ka raha tsy nahita izay toeran-kalehanao izany ianao dia maninona mora mijanona tao amiko ka? Hijanona tao aminao? Ka ianao be voka ka sao dia tsy mety aminao ny velany ihanyko. Sady mangatsiaka no tsy sakafo ianao. Ka maninona raha mijanona tao amiko ka? Amin'ny fomba ahoana? Sao dia tokony izany ho hitsetranao? Izay manako-mena no aoka izary. Ka izao manana toerana azonao ialofana ihany raha tsy mahita tany alehanao ka maninona nefa raha mijanona ka? Dia ahoana no amaliko an'izany? Dia misaotra anao nanaiky hijanona. Ianao no tena isaorako be dia be fa nanaiky ny hijanona korona solo a. Tena misaotra anao betsaka. Ka raha tsy nanaiky nijanona ianao dia nalahelo ary mianta. Tsy maninona izany mandrapa. Ho hitantsika ihany ny amin'izany. Fa na dia izany aza. Sao dia tsy mety raha dia hipetrapotsiny eto ahy. Sao dia misy zavatra tokony ataoko aloha. Fa ngaha moa misy zavatra fantatrao atao tranoko ry mianta. Vahinika ianao izao ka anjarako mikarakara anaoko. Ka toroy ahy fotsiny. Mipetraha ianao fa efa zatra mikarakara ne ahy. Dia tena tsy manaiky mihitsy ianao ty Efa riva ny andro ka raha mahatsiaro maizina ianao dia areto ny jiro marina izany. Ny amantsy efa maizina foana ny fiainako fa tsy mba natao hita izay hazavana izany ahy. Dia andraso akatoko aloha ny varavarankely rehetra ary. Ianao no manidiny ety ambany fa za kosa no manidiny any ambony rehetra. Eny ary. Ahoana izay mianta? Tsy hitako ny fitoeran'ny kaopy rehetra. Ka ao ambany ao fa sokafy daholo fa ahoana nataoko hita? Reto tokoa kaika. Raha mitady andreny ianao dia ao foana no asiako azy. Ka ty amin'izay ary ny ronononao Sao dia nasianao siramamy? Efa fantatro ka. Fa le malo kosa aloha mbola tsy nalaly. Ka tena tsy voako mihitsy ilay izy raha vao misy siramamy fa sotroina amin'izao no tiavako azy toniko. Mianta? Tamana trotraniko ve ianao Tena tamana tsara ka. Fa tsy azoko le fanontanianao. Tsy manelingelina anao ve ny kilemako? Andray? Ahoana moa no hoe anelingelina ahy izany? Ianao aza no atahorako voaelingelina amin'ny fisiako atoko. Indraindray mantsy tsy mahafaly ny sasany izany. Enta mavesatra ho an'izy ireny ny kilema notoanay Aza mieritreritra an'izany ianao ry nasolo a. Tiako dia tiako tokoa no miara-monina aminao. Ato anery mianta ka za rery no ato Tsy atahorana isy olona anao toetra tsy zaka aminao ohatran'izany na manao ny petrahanao teo aloha izany. Nefa nge izy tia ihany Raha rindra kosa aloha tena niata amin'izay fomba rehetra hitany sy fantany fa nety tokoa izy saingy tsy mbola mahaleo tena izy. Dia izy moa izany izao tsy mbola mahafantatra fa hoe niala tao amin'ny zareo ianao. Tsy ho fantany ihany ve izany? Ary ilay renin'izay izany no tena tsy nahazaka anao. Vitsy ny olona no mahazaka ny fahorian'ny hafa lazaiko anao izany ry nasolo Mba mizotra araka ny tokony ho izy ve ny fiainanao dia anao olona n'izany ianao tsy mety izany ka. Zava-poana ihany mantsy izao rehetra izao Fa hono ary nasolo? Eny ry mianta. Ary mba aiza ho ary ray aman-dreninao sy izay retam-po aminao dia ianao rery no mipetraka ato amin'ity trano ity sa efa maty sanatria? Ny reniko mbola any ka. Fa ny raiko no efa maty. Fa aiza izy no dia mahavatra mamelanao rery toy izao? Ianao nefa manan-kilema? Ka tsy mandry ny sainy amin'izao fitoeran-kirery izao fa izany tsy manaiky ambenana toy ny zazakely ry mianta. Izany? Na dia eo aza ny kilemako tsy ataoko sakana ho azy izany fa lasa fahasaranana ho an'ny hafa mihitsy azy indraindraiko. Ka na izany azako. Raha sanatria ka misy maninona aty ianao dia mba ahoana? Andriamanitra no miahy ary mianta. Dia aiza izany izao izay mamanao izay? Any an-dafy izy amin'izaoko, monina sy miasa any izy. Dia tsy tonga mamangy anao aty mihitsy sa mba mitsidika ihany indraindray? Tonga eo ihany izy ka. Tsy fantatrao fa mandefa vola tsy tapaka ho aty eny izy izany Vola betsaka tokoa no alefa no aty. Tsy laniko azy izany ko. Ka maninona ianao no tsy miara-mipetraka aminy ihany? Aty ihany no tiako ry mianta. Ato amin'ny tranoko ihany eo no onona.
ve fa inona aloha no najambany masona ohatr'izao ka tsy misy hoe inona no antony fa efa trany amboaka mihitsy hoe de tsy mbola nahita ao hatramin'izay ny ainako. Mampalahelo izany. De izay ny tonga de nahazatra lasa nandeha ho azy ny fiainako ry mianta. Lalina izany ry nasolo. Raha mba nahiratra ianao angamba de feno aminao ny zavatra rehetra. Raha nahiratra salama toy ny olona rehetra nge mety trotr'izao ny fiainako Zany ve? ka tsy mihinana izany ve ianao? Zay koa aloha de nitovy amin'ireny olona rehetra mifanerasera aminao reny ako. Ory mianta fa tsy mbola mijanona mihinana foana nga ianao zany ka? Mbola anao na ary nasolo ka so de lasa ngeza loatra amin'izany ty kibinao ry mianta. Manahirana nge hono ny mamoaka zaza disolanjy ka za kosa ary ve mbola anona de to efa betsaka ihany raha milaninao ka niara-ny sakafo to ihany sika nefa ianao ty to tsy mbola mitsahatra foanako. ka tiako ihany koa nge le loky eny ary fantatro fa io koa moa no naharatsiana anao de io no nentiko tany an-tsena tany ko. ka zay no nampazoto manao ohatran'izao eny aleo ihany keo aloha ianao fa afadratsiana tsara fa misy fiatraikany amin'ny zaza ao am-boaka hono raha tsy afadiana amin'ny zavatra tadiaviny ny olona manananaka. Tsy afa-po fa de mitady foana mitady ihany. tena mijaly mihitsy raha vao tena hihinana nyty laoko tiako. Vana de zany aza. Eny aoka izay fa aleo raha riva indray reto ambony reto hohaniko fa mbola betsaka angano tsy lanika. Mbola misimisy ihany retoko. Ka maninona raha ariana any reo fa tehirizina atao inony sao de simba ka tsy mety amin'ny fahasalamana ary mianta. Raha riva indray mahandro raha io ihany no tianoko. Reto kosa ve de ariana daholo ry nasolo tsy mbola maninona tena mbola andrasana riva indray aza vao hohaninako. Aleo mitandrina ihany ka tsy mampaninona any miverina any an-tsena mividy indray de mahandro sy mikarakara azy ho anao fa aleo zay tsy lany omena ny saky eny ary ono ary mianta zafady fa firy volana tokoa moa zany io kibinao io zao. andray ny fahenimbolana amin'ity tsy efa lehibe tokoa izy zany zao. efa lehibe nitsapao nge io tokoa hoe atao veto ny tanànao oay sady zany fa mihetsika izy andray izany tokoa fa henoko fantany fa misy mitsapa azy ka maneho famantarana izy ho mariky ny fisiny ao anatiny ao fantany fa tsy mahita ny kiboterany mianta ohatra misento lalina nge ianao zany fa maninona malahelo ary nasolo fa inona ny mampalahelo anao. malahelo ny fiainako raha manompo maso an'izay enim-bolana nitondrako voko izay tokoa de mieritreritra ny fiainako lasa taloha tany de mieritreritra ny fiainako amin'izao ihany koa ka mampitahany zany hitako sy tsapako fa misy fahasamihafana be zany. Tena tsy hitovy mihitsy kosa aloha raha ianao ny aina teo ambany fampijaliana sy amin'izao fotoana izao ataoko fa mba miaina tsara ianao eto afaka mitondra voaka ampitoniany amin'ny lafiny ray ihany kosa de tsy mety ihany ny saiko raha tsy eritreritra ny fiainako hoe mba mety ova ihany izy angambany tokony ho izy ange zao ny miara-miaina amin'izao fotoana izao eto anilako zany kosa aloha izy ny tokony hitsapa sy hiaino ny fihetsehany zanakay nefa de aiza izy amin'izao izy aza moa mandahazy tsy ho zanany tena mampalahelo aza mitomany ianao ry mianta aza mitomany azy tsoniko mizaka ny anatanjaka ny saiko ihany fa tsy mety indraindray nefa rehefa ianao no miteny sy mampionina ohatra izany de tsy maninona fa angina tokoa ary ezaka ny tsy tomany azy tsony ka tsy ho very zay tsy ho rain'ity zazy ty anefa izy tsy ndry fa nahoana hoe ianao ry mianta efa nanda azy izy raha tena rainy tokoa izy tsy nandositra ny adidiny tsy nanao ato ireny nataony tamiko ireny fampijaliana ve izy mihoatra an'ireny efa noverino tony tsy misy mihitsy nososena natao toreny fako mambozaka ireny tena mafy tamiko ireny ry nasolo ka kehitriny vao tena mahatsapa ny vesatra izany rehefa nandray asy ny karakara ianao vao tena tsapako izany fa raha tia zaza entiko tia indray de ataoko tsy ahafantatra azy zany satria efa vita ny nanary azy
asa manao an'izany kosa aloha ianao ry mianta. Avelao amin'izao e. Rehefa tsy nitady ata amin'ireny fotoana ireny izy, ataoko fa efa nanadino ny fisiako, efa nanadino ny fisianay mianaka, efa nasolo ny toerako an'olo-kafe. Dia vitany ve izany? Vitany izany ary nasolo a. Araka ireny tantaraiko ireny dia mbola tao an-trano aza dia efa nanomboka nanao an'izany izy. Komanka efa nandroany a, tsy hampalalaka azy amin'izay tiany atao. Raha izany teo amin'ny toerany dia tsy nanao toy izany mihitsy aka. Saingy izay ny fantany fa mety. Izay ny takatry ny sainy sy ny eritrerini. Eny mbola nalazy izay. Ianao an-trano no mitondra eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ianao no mikarakara manao izay mahafatra tiana. Ianao no mahafantatra izay zavatra ilaiko rehetra ka mampianta amin'izany. Toy ny hoe ianao mihitsy no rain-janako ry nasolo. Allô? Allô? Fa izy izao? Fa izy mamy? Njara ihany aky a? Ay ve lahy e, manao ny lahy? Nahoana ry? Fa ngay lahy ao an-trano izao ka. Koa ratsy izany ve izany nandray an'izao telefony ry izao e? Fa oviana aloha lahy ny tonga tao e. Efa ela be any tonga. Efa enim-bolana mahery izay. Way, dia tao an-trano foana E, ve? sendra mivoaka kely foana hono miantso andreo mama. Zaza tsy mahafantatra mihitsy hoe ao an-trano ilako. Mama tsy mba miresadresaka amiko an'izany mantsy rehefa miantso ohatr' izao a. Fa ahoana aloha e, inona ny vaovao any an-dafy ihany e? Tsy misy vaovao atsika. Aiza koa dia hitovy amin'ny ety ihany. Mariny. Fa manao ahoana nareo aloha e, manao ahoana nareo telo mianaka ao? Sy mama manao ahoana? Salama tsara izay aty ka. Avy ny tokoa aletsy. Ao kaikiny alao ve aloha mianta e? Mama, Mianta? fa izy izany? Ilay namako mipetraka ao an-trano ao ka. Namanao izy? Fa ngato misy olona ankoatranay telo mianaka e? Fa ahoana? Fa nga mianta tsy ao intsony ka. Tsy misy an'izany miantandry izany ato rindra. Fa ahoana koa ary izany e? Fa oviana izy ny nandeha? Natramin'izay nahatongavako tato mihitsy any tsy nahita olona mipetraka tato izany ka. Sao dia mba manofy ary ndry e. Rindra, mbola ao ve ndry e? Allô? Allô? Mbola ato aletsy a. Mieritreritra an'izany fotsiny aho hoe ahoana ary izany. Nefa mama dia milaza fa salama tsara sy tsy maninona hono mianta e. Voaviana ilay niantso faraniny nefa dia izany no nambaraniko. Ka zaza gaga amin'izany. Firy volana izay raha natongavany alatany ka. Enim-bolana mahery ho a tamin'ny volana septambra. Ka voalasana izy zany dia tonga tany lahy e. Septambra koa mantsy ihany ny alataniko. Kely foana tokoa no tsy niona antsika io mamy. Dia tamin'izay ilay efa tsy nahita olona nipetraka tao intsony. Fa ahoana ary izany? Dia naninona koa mama no nandainga tamiko nilaza fa salama tsara mianta. Izy nefa izany efa tsy tao an-trano intsony. izay indray aloha tsy haiko e. Rehefa tonga tindry mandamina an'izay. Ay, ary sao dia mba ilay vehivavy iny tokoa ary izany lazainao izany. Vehivavy iza? Tamin'ny fotoana nahatongavako tato nisy vehivavy fanena tamiko teo ambaravarana lasa nivoaka nitondra entana. Ka tena izy izany mianta tokoa izany. Ie, izay vao tadidiko. Dia tsy niteny ninona tamin'lahy nga izy tamin'izany? Za koa aza tsy fantaniko. Ka tena izy letsy izany mianta izany. Fa ny tsy azoko dia hoe inona ny antony nandehanany tampoka ohatr'izany ka nefa dia efa nifampiresaka mihitsy nge izay e. Fa ahoana ny amin'izy iny e? Mbola resaka lavabe ny amin'izany e. Tsy vita telefona fa aleo aloha apetrako amin'izay la. Lazao mama fa efa tonga ato ahy e. Dia roviny izany? Mbola tsy fantatro mihitsy. Izay fa veloma ela. Veloma ary ndry e. Andeha hivoaka anie isika ka mba miomana amin'izay ianao e? Fa andeha ho aizy. Ka hoe andeha hividy ny lamba hiterahanao rehetra fa inony indray ary? Ay, marina izany. Izay arako. Ka ohatrany kamo izany aho dia tsy tsaroko mba amin'ny tokony atao e. Sady te atoro koa ako. Ka raha vizy anary ianao tsy maninona fa aleo za rery no makany an-tsena e. Tena satroko dia satroko tokoa izao mba hidabodaboka eto am-pandriana eto ihany ary nasolo a.
tsy maninona ho azy zany fa mijanona ary ianao hoe aleo zany no hividy an'izay any e. Dia hainao ve nefa? Ndry fa nahoana moa tsy ho fantatro ka hoe za jamba ve de tsy hay fampina amin'izany ka? Ny tsy fantatro fotsiny de hoe ho vavy kely izy io sa ho lahy kely ry mianta. Io no mampanahirana amin'ny fifantenana ny akanjo entiny zao. Nefa raha ny fitsapako azy eo sy ny pitapitahany isaky ny mihetsika ao anaty kibonao ao de lahy kely io. Eny fa na zany aiza aleo ihany tsika miaraka ary. Ianao ve tsy mahatoky ary mianta? Mijanona ho ahy ianao raha akaina kely fa aleo za ihany no any an-tsena. Eny ary fantatra anao fa tsy anaiky mihitsy raha tsy mijanona fa mandehana ary. Zay ianao de mbola be kirina ihany. Tandremo tsara raha ny vola sao de very ka ho sahirana indray ianao tonga de taksi atsy any dada Paul ray sy nanatitra anao sy hitondranao miverina avy any an-tsena any. Eny re efa fantatro zany fa aza manahy ianao hoe aiza le teako teo moa? Ty naisako eto ty. Izay ary lasa aloha. Io ty izy mampalahelo ana solo. Hitako tena mitotototo sy misahirana amiko mihitsy izy. Mikarakara fatratra atao amin'ity trano ity. Tsy mety mihitsy izy raha tsy manome fahafapo amin'izao zabe voko izao. De izy ihany no mikarakara ny sakafonay atao trano. Vita ny soamantsara zany. Izy no miantoka ny vola rehetra ato. Toy ny mpanjaka kely mihitsy ajainy sy ny sisy. Mahatsiaro menatra azy ihany indraindray. Andriamanitro, fanararotako azy ve ny hijanonako ato e? Efa nikiriny andeha ihany anefa tsy mety izy. Andeha de ho aiza ianao izy rehefa miteny an'izany tsy maintsy mijanona eto ianao mandra-piteraka ao. Zao koa de mbola izy no misahirana miantoka amin'ny fitaovana rehetra hiterahako. Aiza tokoa moa izay volako eo? Inona no ataoko? Tsy misy. Mampalahelo ana solo. Izy azy efa manan-kile miny. De antoko izay Henri. De mandry ve ny eritreriny any amin'izay misy azy ihany? Nandroaka olona manananaka? Lozany izany. Ny zavatra rehetra tokony nataony ihany no ataony nasolo amin'izao fotoana izao. Nasolo. Tsy mitady valiny amiko izy amin'izay rehetra ataony fa de ny tena no menatra. De voasolo ny nasolo tokoa ny toerany. Toerana maharay-mpianakaviana azy de ny fikarakarana ny vadiny izany. Amin'izao fotoana izao de tsy sakana eo amiko sy nasolo tsony ny kilemany fa de toy ny olona rehetra ihany no andraisako azy rehefa zatra azy Mahafinaritra ny mena ato amin'ity trano ity. Toy ny verina tampoka indray ny fifaliako. Ny verina tampoka teo izany. Soa ihany fa ny eo natamina solo. Reto daholo ny zavatra rehetra novidiko tany ry mianta. Ay, eo e. Misy ihany ireo efa nateriny dada Paul teo koa ny sasany Efa reto ka. Wai, izy daholo ve reto ry nasolo Ka ireo aza nieritreretiko hoe mbola misy adinoko. Misy adino? Tsy tafiditra tao an-dohako daholo mantsy body fotsy lehibe iray ity de body fotsy kely iray ihany koa. Indray. De ny termosy nataoko anankiroa ireo ry mianta. Fa maninona natao roa e? Ka sao de sanatria vakiny ndraiky de mba efa misy atao fiany ireo Raha ihany re de efa mety fa mitandrina fotsiny rehefa mampiasa azy. Eny tsy maninona re ireo de lamba maromaro avokoa no anatin'ilay arona anankiray io. Hitanao? Ay, reto zany. Mba mikojakoja ilaina amin'zazy efa azoko ao daholo Ay, tena reto daholo tokoa ka. Reto lambo reto aza ve tsy ho be loatra Ka ireo aza nataoko hoe tsy ho ampy ry miantako. Mbola rovina izy vao lehibe. Nga moa aminao de anaovana indray mandeha fotsiny zany de tsy ampiasaina tsony Fa ahoana ndraika? Ka mbola afaka sasana nge reto rehefa maloto Ay ve, zay ny tsy fantatroko. Eny, fa rehefa azonao de efa tsara Za ve nahalala fa mety daholo ve nefa nyrefiny ao ka. Za mantsy tsy mahita fa le raha matompo varotra fotsiny nanampy de ireo no nomeny ry mianta. Mety reto ka. Mety reto fa misaotra bitsaka na solo misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko. Fa inona indray ty mampisaintsentso mampitomany anao ty ry mianta Mahontsa ny foko loatra zao fihetsika ao amiko izao ry nasolo. Izay rehetra nataonao ahy.
Izay indray ianao fa be fihetsem-po mianta. Marina e, taony solon'ny toerana tsy zatra ianao nefa inona mba valim-pity azoko isaorana anao e. Ny valim-pity dia ny fitsaharanao amin'ny io ranomasonao io. Tsy mety amin'ny fahasalaman'ny zazakely mantsy izany. Tsy maintsy arotsako ho anao izany e. Ny laniko taminy aza efa be dia be. Tsy misy olona azo eritreretina anao an'izao rehetra ataonao amiko izao tokoa mantsy ry nasolo. Handany vola mankarena amin'izay vehivavy mitondra kitra toa efa resy ny fiainana. Ataoko fa tsy misy olona hiantra an'izany raha tsy ianao. Aoka izay ry mianta. Dia andraso aloha ampirina an'ireto entana rehetrareto aka. Fa ahoana izany no tena marina rindra? Tsy mino an'izany tena mamy izany aletsy a. Izy azy efa nandainga tamiko raha nilaza fa hoe salama tsara tsy manina ny miantako. Ay izy izany efa tsy tatsony tamin'izany. Ka tsy azoko nge hoe inona ny olana nisy teo amin'ny somamy. Izay ihany koa ny tsy fantatro. Raha tsy mianta ihany no anazava an'izaniko. Izy anefa aiza? Tsy fantatra izany sao izay misy azy na lasa izy na lasa izy. Tsaroko ohatran'ny tomany izay tamin'ilay nahitako azy ny ala teto fa tsy haiko hoe inona angany nampitomany azy. Za manao hoe ny roa mamy izy. Efa nifanaraka ange izay tamin'ny fotoana ny alako teto e. Ary efa niteny tamiko mihitsy izy hoe hijanona eo mandra-patongako. Efa saika andeha mantsy izy. Ary sao dia izy kosa ary ny tsy tamana fa tsy mama izany nandroaka azy. Tsy mahita toerana le izy ka hoaiza moa e. Everiny lafa manapidiny amin'izany moa izy iny. Nefa ny lazaindry tamiko hoe efa be voka izy ka aiza ary ny vadiny. Tsy fantatra ela tokoa mantsy ny tantarany. Tena mampalahelo nga izy iny rinjary. Fa ahoana? Andraso fa ho tantaraiko any lahy. Miaina tao anatin'ny fampijaliam-badiny azy mianta. Ary efa saika amin'ny fo mihitsy raha tsy ny zaza tao akaikiniko. Ve, tena mampalahelo tokoa izy izany ka. Izay no nangorahako azy ka nitazonako azy taty. Ary hitako moa tena novesara ny ati-tsaina lala izany ka alakely iny ka. Ay tena mafy ny nentiny a. Ka eritreretin'ny lamy izany hoe dia ho sahy ala tety ve iny raha tsy ny olona tato no nandefa azy. Ka raha tsy hitandry izy tsy ho fantatry indry mihitsy tena antony. Ny teny mamy iny efa mazava. Tsy maintsy mitady azy aletsy a. Ary tsy maintsy hitako izay misy azy. Marina izany. Efa ho teraka mantsy izy izay raha ny fandrisako azoko. Izany e? Efa fahasivy ny volana mihitsy zaoko. Ary sao dia mba miverina any amin'ilay vadiny koa sary. Tsy mino an'izany aho e. Tsy niverina any izy. Ka iza anao fatarandriana izany. Raha hitandry misy an'io vadiny io ndehana aloha jereo any. Tsy maintsy ho any tokoa ary njara. Avy eo hiteo ihany izay atao. Ka nanahoana ny tany rindra? Hitandry tany izy? Tsy any izy rinjara. Fa ahoana? Vehivavy hafa miara-mipetraka amin'ilay vadiny teo aloha amin'ilay tranondro zareo e. Ndray kosy. Mahatsiravina mihitsy ny mahita an'ilay Henri amin'izany a. Dia nanontany azy hoe indray? Tsy nanontany efa tonga dia fantatro e. Moa izy koa aza atao miseho ny lehibe mihitsiko. Ka rehefa tsy tany izy izany dia aiza indray no hitadiavandry azy raha izany ka? Tsy maintsy miala nenina e. Tadiaviko eny ambany tetezana rehetra eny mianta aloha. Fa sombany mantsy ny toerana safidiany rehefa ny ala teto iziko. Dia mba ho azo eritreretina ve izany rindra? Ala nenina ny ahy e. Tena tsy te eritreritra izay fijaliana ihany hoa raha sanatrika teraka any iziko. Izay vao tena potika mihitsy ny amin'ny manontolo. Mampalahelo koa izany vehivavy izany ka. Teraka ngambany ary nasolo. Izany Kay, aleotsika tonga dia mandeha any amin'ny hopitaly. ho any amin'ny hopitaly? Andao ary, andaoko. Ka andeha hizotra amin'izao fotsiny ve? Ny entana rehetra tokony ho entina. Ay, marina tokoa izany. Zaho koa efa tena sahiran-tsaina beko. Marary Ka anga mbola manaikitra be andry mianta. marary rehefa raha tsy izany ve za hikaikaika toy izao e. Ka
tsy efa izy ve reto e? Dia io amin'ny sakosy anankiray io ilay lamba. Ay, andao amin'izay ary andao. Efa tsy maninona intsony ianao? Efa tsy maninona intsony ary na sola. Efa reto atrotoko reto avokoa izy mirahalahy kely. Andray, izy atokoa no nanampo e. Haika kambana amin'ny rahalahy ny tao akibonao tao. Fa soavana tsy misy ohatr'izany ny anareo mivady hoy ny dokotera. Mba hisy fanilo mitsolobo ho an'ny fiainako angamba izy reto ry na sola. Mahafinaritra ery angamba izy izany e. Raha mba azoko nampindramina anao ny masoko ahitanao azy dia nataoko izany. Tena fahasambarana lehibe ho anao angamba izao ny fahitana ny endrika izy ireo e. Efa zatra ka ny mahareo ny feo mitomany izy ireo ihany izao dia efa ampy hahafantarako ny endriny ny anta. Manatona ary aty ianao e. Eny tokoa, izay mihitsy. Avy eto akaikito mipetraka. Mianta? Aiza hoe mba trotroko io? Aiza hoe? Ty ary reto. Andray, mahafinaritra ery mandray azy reto eto an-tanako. Samba ny tamin'ny fiainako ny trotro zaza mena vava tahaka izao mianta. Vao naraisinao ngery zareo dia nanginy. Eny tokoa Mitovy fantany fa ianao ihany koa ny fahanginan'ny reniny izay vonton-dranomaso tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoana ny tsirinizy mirahalahy tato anatiko. Ory mianta? Fa mety ve aloha izao fitazonao azo reto izao ka? Efa hainao sahady izy izanyko. Hainao ny hazo ireo fony izy mbola tany am-boka ka ataoko fa tsy ho sarotra aminao ihany koa ny andray azy ireo rehefa tonga eto tany tahaka izao e. Ety ianao ty koa. Hita fa zaniko. Dia hono ary mianta? Iza izao no ataonao anaran'izy reto ka? Ny anarany? Iza tokoa moa izao no... Ka tsy efa mba fantapatatra kosa ve? Efa mba noforoninao talohan'ny fotoana ka? Tsy mbola fantatro mihitsy izao izay ataoko anaran'izy ireo ry na solo a. Tsy, fa ahoana kosa? Tsy hitako izay anarana omena azoko. Iza ny eritreretinao? Ianao no oka hanome anarana azy ireo e. Koa raha tsy inonako, dia ho mety ve izany ny mianta? Omeo anarana ry zareo fa tsy maninona e. Ka tsy hitako ihany koa ange izany ry mianty. Raha mba hoe rainy aho dia tsy naninonako. Ka tsy efa ianao moa ve no rainy? Ny vitanao tamin'izy ireo ny jerena. Tsy efa nandray an'izany toerana izany ianao? Ka toerana tsy voatanako izany amin'izao toerana misy azy izao ry mianta. Mety aminao izany toerana izany ary tena mendrika anao tokoa ry na solo a. Andray, faly dia faly ary mianta mandray an'izany teninao izany a. Ka iza no anarana omenao azy reto e? Asa, eritreritra ihany hoe... Eritreritra ihany ny atao hoe sambatra, sa hafahafa izany, na koa hoe njaka, na hery, asa, na ihany koa hoe mamy aina e. Izay angamba ny mety aminy izay notonononao faran'izay, mamy aina. Mamy aina dia mamitiana ka. Andraso, herina solo mamitiana no ataontsika zokiny dia herina solo mamy aina kosa ny farany. Tsy maninona ve izany ry mianta? Mety izany na solo a. Tena mahafinaritra mihitsy izany anaran'izany. Andraso fa izay no atao any amin'ny kopiany. Iza moa le kambanantsika ato izay e? Reto izy dokotera. Andray, ka iza aloha le anarany? Le anarany amin'ny kopia? Iza moa le izy? Reto efa nisoratako amin'ny taratasy reto ka. Tsara kosa izany anarana ataonareo izany a. Ary ny anaran'ny dada moa azafady iza? Ndry, fa atao variana be ianareo izany e? Izany ondry na solo a. Iza hono no anaranao izy ny dokotera e? Za ve moa nina amin'izany ry mianta? Zarako tokoa azako. Efa nondraisiko toy ny zanako amin'ny antsonao izy mirahalahy ireo. Saingy ny fandraisana azy ho zanaka dia mitaky zavatra hafa ihany koa Fantatro dia fantatro tokoa izany e. Ary nieritreritra an'izay tokoa hatramintsika teny amin'ny hopitaly tamin'iny andro voalohany iny ka hatramin'izao efa herinandro vitsivitsy izao ry na solo a. Aiko ianao mba toa Tsy mitsahatra ny mieritreritra na anaiky ianao na tsy ary nivavaka tamin'izany. Za ve ry mianta? Eno a. Raha ny amiko ry mianta, tsy misy olana ny fiainako fa ianao angano mbola manontany tena foana hoe
vonina ny an'olotra ny fiainanao manontolo miaraka amin'ity olona jamby ity ve ianao andray ka motsy efa nieritreritra an'izany ve ianao e efa hatramin'izay no efa resy lahatra taminao ary nasolo a tsy mino ary mianta sao dia mba fanapahan-kevitra taitaitra fotsiny ary zany ianao zany ka fa hatramin'ny oviana moa any nametraka zavatra ka mihena sala amin'izany atr'izay nahalalanao ahy efa ela ihany izay or mianta ny fiarahana amin'ny olona jambany mila fifehezantena betsaka tokoa e ka sao dia tsy ho feninao zany efa ampina amilahako ny fiainako izay folo volana latsaka kely izay ary efa ampina hahafantarako ny fiainana ny zavatra ny ainako taloha ka ampina hahafantarako ihany koa ny mendrika sy ny sahaza izay mety hahasambatra ihany koa fa ianao no asa raha izany no tanteraka ary mianta avo ny lanitra ka tsy takatro ka inandray ary ny mbola andrasany ty avy ianao mianta tianao a na dia nitazonako anao fotsiny aza efa porofo zany fa tianao sy ny zanakao ahy za ihany koa tianao hainao no manavaka ny fitiavana sy ny fangorahana eny avy hatrany no valiny satria tsy olona manan-kilematsony no fandraisako anao ato fa sala amin'ny olon-drehetra ihany ka inandray ary tsy hoe akory mamila filanao a raha misisika amin'ny tokony heritreretanao tsara fa sao mantsy dia atahoranao ve hoe hivadika aminao ahy tsirina solo a tsy dia tsy ny valiteniko aminao sao ny mianta aminay jamba toytony a dia fandrika avokoa ny lalana rehetra ao ambanay tsy fantatray mihitsy izay alehan'ny tongotray raha tsy ny fanampin'ny titehana fotsy ity izy no alefa mialoha lalana ka rehefa fantany fa azo ale zany vao mamindra moramora dia toy izany hatrany hatrany tsy olana tsony izany amin'izao fotoana izao ahy efa eto ahy hiaraka makivaky anao amin'izany lalana izany ka afaka ny mamindra-pahasambarana kokoa tsika ianao ka inandray ry nasolo no mbola andrasana amin'izany a mianta efa tena fantatro sy voafehako tsara ny feonao sy ny fihetsika rehetra tsy hamelanao eto aho raha tsy anaiky anao ka eny ry nasolo a satria fantatro fa misy fitiavana ihany koa ao anatinao ao dia izay no hikirizako za angery mianta zarako dia zarako tokoa azy manontolo iaho ny fahasambarana raha izany no tanteraka saingy aza siana saingytsony ary okizay mahafinaritra mijeryndreto zazakamba anatrotrondreto mpivady reto toajamba nge lerangandada amin'izany ie le vehivahavadiny zao no tena mitantana azy amin'izao ndry sambatra ry zareo ary ohatry ny endrika olona efa hitako ty vehivavy ty zany sa tsy mbola niresaka tamina vehivavy tsara tare ohatrao kosa aloha tokoa ty dia mitady efa rehefa tena mandinika le endriny ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy mihitsika le fijery ny tena tadiavako azy zany hoe tsy tamin'izao endriny zao zany fa endrika hafa ohatra ny fenao lahelo zany ohatra ny hoe mitomany mihitsy azy andraso hoe oka fa zay vao tsaroko tena le namanindrindry ty raha izany no izy tena tsy mamitaka ny eritreritro fa le tovavy tany an-trano tamin'iny fotoana iny ka mbola tediavan'ny rindra fatratra hatramin'izao io andraso aloha toneno andaotsika epiteria aloha nasolo iny ka aiza eto ka eto ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra eny ary reo fa epita ry zareo zany aleo aloha epita eny fa tsy maninona tsy vizana ve ianao mitrotro any maminena kely izy azy ty to ohatry ny matoriko sa tsy matorika eny tokoa mianta azafady fa ahoana ny ianao izay no tsy mianta ve ny anaranao izy indrindra fa ahoana no nahafantaranao ny anarako kay raha tsy madiso izany efa ohatrany tsy mahafantatra anao dia tena tsy tsaroanao tokoa ve tsy fantatra ianao ny azafady indrindra fa izy zany ry mianta
Tsy fantatro ty olona manan-kandalana antsika ity ry Nasolo a. Ka ohatrany misy zavatra maika ambalany anao zany ko. Azafady tokoa aloha e. Injara aloha ny anarako e. Ohatrany tsy mahalala fomba tokoa ako. Voalazanao. Zao mihitsy aza vao mare an'izany anarana izany aho zaoko. Ka anadahany Rindra mantsy e. Rindra? Izy kosa angamba ataoko fa tsy vaovao aminao a. Satria mpanamana akaiky tokoa nareo. Rindra ve zany? No ataoko fa izy no Rindra namanao. Ary tamin'izay fotoana indray mandeha izay monja ny eonantsika za sy ianao andeha hivoaka ny varavarana moa za kosa vao tonga. Zay tokoa vao tsaroko. Ianao zany le za koa zange saika tsy natadidy anao mihitsy teo e. Tena miala tsiny betsaka e. Njara moa no anaranao teo? Miala tsiny rery njara. Tsy misy tsiny zany ka. Io zany ry Nasolo ny anadahany Rindra. Ilay namanao ve zany ry mianta? Fa aiza tokoa zao Rindra e. Mbola ny andafy ve? Efa tafaverina izy ka efa ela azako. Fa tena mitady anao foana izy hatramin'izay nahatongavany zay ka hatramin'izao fotoana zao e. Zany ve? Eny ka na iza koa aza nge malahelo azy mihitsy e. Hoe maninona hono ianao ny ala fotsiny tao an-trano? Raha mba fantany mantsy. Rehefa mihaona izay roa mbola iresaka lava momba an'izany e. Marina tokoa zany. Dia ahoana aloha no lazaiko aminy? Teneno izy hoe malahelo be andriony hoe mianta dia ilazao koa izy fa efa teraka. Fa zay sa mbola misy inona indray? Ka aiza ny toerana mety ahitananao? Sa andalo any an-trano ianao? Raha andalo any dia roviana. Ka za aloha tsy andalo any e. Raha te ahita izy dia ahoana tokoa moa zany? Ka maninona raha saina makany an-trano fotsiny izy no mianta? Ka angamo mbola hita ny trano ry Nasolo a. Zay tokoa ny tena olanako. Fa lavitra be aty nga misy ianao ry mianta? Sarotra be ny manoro azy fa zao ngamba no ataontsika e. Misy larana finday any an-trano ty dia omeo azy ty mba hiaitsony azy zany. Raha misy izay tokoa aloha tsy maninona e. Ty ary omeo azy iny dia mifandamina eo izay roa amin'izay fotoana rehetra e. Eny ary misaotra betsaka vao raiko ty ka. Aza matahotra ianao fa tonga koa ty ary mino ahy ianao fa zao arivo zao ihany iny dia efa tsy maintsy afonao. Zany ve? Amin'izao tika amin'ny teny izao ngery mianta mbola any am-pitadiavana izay misy anao any foana izy. Indray mampalahelo izy raha izany. Omeo azy iny dia ho hitany misy ary zay fa mainy andro be toka tsy mety amin'ny zazakely fa andeha amin'izay angamba izay e. Ianao koa toa mbola maikako. Eny ary veloma ary nareo e. Zay fa veloma ianao. Veloma ry se a. Lasa za tokoa ry zareo marina. Na zaza mbola betsaka amin'ny fanontaniana tiako apetraka aminy. Fa tena tsy naboziko tena niova be ohatran'iny mianta. Ahoana kosa moa nitovy amin'ilay nahitako azy tamin'ny voalohany. Izy aza efa tena lasa netinety be mihitsy keo. Fa isy azy aloha Rindra zao raha ilazako azao avao zao. Maninona tsara hoe letsy? Zany hitako teny an-dalana ankeo ilay namandry iny. Mianta ve? Eny. Indray dia ahoana hozy izy ka? Fa naninona ary izy ny tsy nety ny lanakaty? Ka raha zakako nakaty ve moa izy tsy netiko taty amindry e? Zany? Efa teraka izy. Nisy zazakely mantsy dia ny amin'ny sy ilay olona niaraka taminy ary samy mitrotro ray avy izy ireo tamin'izany. Mitrotro ray avy ahoana e? Gamba n'ilay zanany raha ny fahitako azy. Indray zany ve le? Zany. Fa izy irery anga zany fanena tamin'ny lazany sa nisy olona niaraka taminy ka? Nisy olona niaraka taminy ary raha ny fahafantarako azy tena vadiny mihitsy iny ka. Zany fa nga izy nanambady? Zay indray aloha tsy haiko e. Zay koa moa ny tsy afaka andresaka firy fa izy azy ohatran'ny maimaika ihany ka. Dia ahoana? Zany no misy azy e. Misy andro zareo mantsy. Tsy natolony azy zany e. Fa ahoana fotsiny ary? Dia inona fotsiny nataony laha tamin'izany ka? Nanome an'ity lara telefoniny ity ihany miantaka
iantsondry azo ony ay kosa eo e dia zay fa tsy afandresaka naharitra zay le olo zay ny tena nalasa sainary rindra fa olona iza koa ary zany ambarany lahy zany lehilahy jamba zay ne no nitrotroan'le zazakely anankiray e olona jamba eno ka zay mihitsy nge ny nahavariana taminy tena betsaka izany fanontaniana tiako apetraka izany fa andraso mihitsy aloha atsony ty larantika zay mihitsy e atso mihitsy izy fa tena tsy voavaliko izany fanontanianao rehetra zany ka na za ihany keo aza mantsy mba gaga ka tsy haro fantatra daholo ny ambangivangony rehetra zangeky tsy nafantatra an'izany za tsy te hanisy olana teo aminareo e mo ihany koa fantatro fa zany tompona ndraikitra amin'izany na zany azy e diso mama raha nandroaka ndry ala tao an-trano toka efa nirezaka izao mihitsy nefa izay mianaka e ary efa nandresa lahatra azy mihitsy na tamin'ireny za mbola tao aminareo reny aza nge tamin'ireny no efa tsapako hoe nisy olana taminy saingy za mo tsy sany vaky an'izany tamindriko izay no nampiaya vao fantatro fa laza taoriana kely amin'ny fialako tao ndry e fa iza nahafantarandry an'izany fa injarana dahako ihany ka ay ve marina tokoa zany fa nifanena tamiko teo ambaravarana izy tamin'iny fotoana iny efa tena tafaverina tanan-dafy eo fa nafantatra an'izany iny fa zaza sina olana ntsony akiny amin'izany fa na zany aza tsy maintsy mbola ilesaka mamanay kosa fa tsy mba naiky an'izany ka raha tsy nisy angeky izany mety tsy ohatra an'izao ny fiainako e mety tsy nihiratra toy izao ny masoandroko mety tsy nampiaonina tamina solo koa nasolo dia manao ahoana ny fiainana miaraka aminy ato amin'ity trano ity ka indray indriny tsy mahafantatra fa tena tsy misy elanelana eo aminay raha ny amin'ny kilemany zany mariny tamin'ny voalohany ihany no somary sahirakirana fa rehefa tateoriana zatra azy ihany tamin'iza be voka aza tsy fantatry indray fa izy avokoa ingeny manao ny raharaha rehetra tato e tsy avelana anao vizana dia any fomba ahoana ozy izy indray no heritreretana an'izany hoe ho vita ny raharahanay rehetra ato hatramin'izao tsika miteny izao dia izy manasa ny lambany reto zazy reto nanomboka tamin'ny fahaterahan-droka hatramin'izao izany veky ndringa ahoana tena tsy azo heritreretana tokoa zany rehetrarehetra ny nke no nomen'Andriamanitra ho setrin'ireny fiafiako taloha ireny dia naleoko nanolotra ny fiainako azy tiako izy ary izy raha teo tia izy aloha hita hoe tena tsotra mahafinaritra ny miara-miaina aminy ato ka azo lazaina hoe tafita angetra izy zany amin'izao e sa ahoana efa tafarina re tafapetraka eo amin'ny toerana sahaza azy ny fiainako amin'izao fotoana izao rindra dia ny amin'ny henri ahoana ka tsy nare vaovao momba azy tsony izany ry sady tsy narehany tsy te hafantatra an'izany tsony koa e na dia ny manonona ny anarana aza manahirana ako dia ahoana ny amin'izy amin'ny rahalakely reto tsy ampahafantariko ninonina amin'izany rao ka nasolo ny rainy izy ihany no fantany izy no mikolokolo azy ireo eto amin'izao fotoana izao ka tsy ampahafantariko azy velively izany anaran'izany tsy hoe akory mampiditra heritreritra tsy ao anatin-dry ary mianta fa tsy maintsy lehibe ireo zazy ireo ary tsy maintsy fantany marina ny orinamiko ka na tsy maintsy ho tonga azy zany aletiko tsara ao anatin'ny lohan'izy mirahalahy fa efa tsy niraharaha azy ny rainy izay nga hoe tsy te hiverina amin'izany ntsony ake za ny lasa efa nanorosory ahy ny mieritreritra ny fijaliako ny ainako fony ahy teo aminy tsy tantoko izany rindra eny akia fa dia manao ahoana aloha fitezana an'ireto zazakambany reto e reo izy ireo ko mahafinaritra angamby iza moa no mamitiana dia iza mamiaina izay dia efa very sady ako tia baromenameny ity zao no mamitiana dia tsy maminy aina ndraiky tsy napoiziko azo kambany driko fanomezana avy amin'Andriamanitra ho aky ireo ndray tia aloha misy sakafo kely ho an'ny vahiny oay dia efa misahiraniry ianao izany aizany dia hofikisandresaka fotsiny eto ary sady sambany izao nisy vahiny tato aminay hatramin'izay ny rahanay roa mifanerasery izay vo sambany ianao izany ve eny tokoa akia tsy misy olona mitsidika anay tahaka an'izao tokoa fa dia indry izao ny voalohaniko izany misy ho fa efa ela tokoa moa izany no mifankalalana roa sy mianty efa tena ela be ka
Ianao ihany manko mba afitantarany ahy eto mantsy rehefa sendra tafaresaka izay roa. Sady tsy mananavana ary tsy mananamana koatranao zany izy ko. Zany de zany tokory solo ary izay no tsy fankafizany amin'ny rahavaviko. Mahafinaritra zany fa toy izy hoe mampalahelo mianta raha velirery. Ny havany aza mantsy efa tsy fantany intsony inge. Zany fahasahiranako nitady azy izay nge ka tena taiza ny toerana tsy efa nalehako hatreny ambany tetezana rehetra tendry. Reny tranom-boritra reny efa tsy nisy izay tsy niteteziko ny tedavana azy. Izy ty sofa tafoana taminao. Tsy mbola anjara no eny amin'ireny toerana ireny fa lazaiko anao zany. Eno marina izany aloha Ka izao Rindra, nahafantatra ny tantarany aho ka tsy nandefa azy intsony. Nianatra azy ary nalahelo azy ka tsy afaka nandefa azy intsony. Taty aoriana amin'izao fotoana izao, ihany koa izy zany manam-pitiavana ka dia tanteraka ny nofinofiko. Mahafinaritra izany dia mahatsiaro sambatra tokoa ve mianta miaraka amina solo tazako eny amin'ny endriny ihany indraindray ny aloka ny faharesena. Marina fa hoe sambatra izy nahazo vato vaovao ary nahazo reto zazakambany reto fa ohatra ny misy tsy ampy foana hitako eny amin'ny tarehany. Inona ary izany? Ohatra ny te-hiteny zavatra amiko izany rehefa tsy sa hoe inona Manahiry ny any tokoa satria teo anatrehana solo fa inona izany? Vono akiry mianta. Tena safididry marina ve kiny na nikindry araka tamina solo izay olona jamba sy manan-kalemy io mandrakizay. Tsy ampisalasalana tokoa anao maliko andriny amin'izany teny hoe eny. Fa inona mahatonga andry ametraka an'izany fanontaniana izany? Ohatra ny lasa ihany ho asaiko dia tena ampy andry tokoa ve ny fitiavany Rindra, za azy efa tsy nanantena tsony tamin'ny fiainana no niraisiny ary tato ny nahitako fifaliana vaovao ka rariny dia rariny raha hijanona ato Rariny tokoa. Mbola voafetra nge izany rariny izany misy tsy fafenoan-javatra mahatony olona miteny hoe rariny. Fa inona ihany koa ary manosongozona ny finoandry amin'izany fa tena tsy azoko mihitsy. Hitako misorotra eny amin'ny endrikindry ihany ny fampanjany indraindray misy zavatra tsy feno. Tena tiako akina solo marina izany lazaiko indry izany. So dia nisy zavatra nitereko mazaka fotsiny tao teo anelanelan'izay fotoana rehetra izay. Na aina solo aza ela dia ela tokoa vao resiko lahatra. Nametraka elanelana foana izy tamin'izany. Nanery eritreritra tsara tamin'ny safidiko. Tena nataoko tokoa moa izany ary efa nieritreritra andro aman'alina vao ny afara tamin'izao fanapahan-kevitra izao dia niaraka izay. Asa aloha eritreritra ihany iny fa aza raisina nimba ny saindry Ny saiko ihany koa efa tsy ho voazongozona amin'izany intsony. Efa nivonina amin'izay rehetra mety ho sakana ary Tena nanova ny toe-tsaindry tokoa ny fotoana ela izay tsy nifanerantserantsika tao anatin'izay fotoana izay Nanjara manana toe-tsaina voninkiady izany ry. Ka ho resy ny fiainana foana ve? Hitakiko. Ka nanahoana Rindra ny diandry tany? Izay vao afaka ny ahako rehetra Niresaka fotoana naharitra mihitsy mantsy izaiko. Ka marina ve aloha ny ahiago fa ao amin'ny tranon'ilay olona jamba manan-karembe eny andrefandrefana iny misy azy? Eny lisy Io aroa. Fa ahoana koa aloha ny tonga dia avatarany lahan'izany Tsy izany fa misy namako izay mipetraka eny ka mahafantatra tsara n'iny lehilahy jamba iny. Dia nolazainy teo koa ny tantarany ka tsy nisalasala hoe mety ny namandriny ihany koa izany. Efa tena mipetraka eny ilay tsy mianta. Ka rovina izy miverina aty amintsika? Hiverina aty ahoana? Fa nga tsy hiverina hipetraka aty ndraiky koa izy Efa manana ny toerana eny izy ka tsy hitako intsony izay ataony atsiko. Fa ahoana ny amin'iny jamba iny? Tsy fantatra lava ina ange tsy miaraka aminy amin'izao Maninona tsara? Izany ho ina ny vadiny? Ohatra ny manany ihany andry izany Rindra. Iny lehilahy jamba iny ve? Dia vehivavy ohatran'iny ve le sisy dia hanokana ny fiainana n'olona jamba? Zaza ange tsy mba gagy. Tena tsy nampoiziko mihitsy nefa dia izany ny marina. Ahoana koa ary izany? Za mbola tsy resy lahatra amin'izay tena any am-pony mianta mihitsy. Fantatro tsara mantsy iziko. Tena raha izany nge ranabavy tena
sambany teo amin'ny fiainako a no tsapako manana fihetseham-po ohatr'izao iainako zao fa dia tena tsoroko amindry. Fa inona koa tia mahazo an'lahy Zany no atao hoe tia zay tiako iny namanao iny tao anatin'izay fotoana vitsivitsy nionako tamin'izay dia nanjary tsy afaka ataon-dohako mihitsy izy. Ka olona efa niteraka nge izy iny ka sao dia ho diso adresy tia lahy Na za koa azany mitovy eritreritra amindry ihany hoe tena anokana ny fiainany ho an'iny olona jamby iny tokoa ve izy mahalasa saina ihany ke. manana endrika mampika feno mihitsy mantsy miantako Zay mantsy hoay mambabo ny lehilahy rehetra mihitsy izy. nefa dia nisafidy araka amin'ny olona manan-kilema Fa inona ary no antony? ohatrany hoe hianatra no misoretra vitany nasolo taminy ve dia ny fitiavany no nataony sorony Asa mahazo eritreretina tokoa aloha zany e. sa hoe ahoana ary Raha izany no izy dia vonona ny hanala azy amin'ny toerana misy azy raha nabavy. maninona Zany hoa tsy hamela amin'ny fitiavako azy angina fotsiny amin'izao kosa e. Hitantsika eo na tena sitrany tokoa ny arahany amin'iny na tsy. Fa aizy nareo telo mianaka no andeha tsy handeha lavitra kory zay fa ery amin'ny alokaloka ambany ery ihany mba hitondrako azy ka. Ay ka tandremo tsara raha ny zazakely Aza matahotra no fa efa haiko tsara ny mitondra azy ataoko anaty posety ato izy dia atosiko moramora ny sisin-dalana iny re. Eny ary Aza manafoana re no fa efa haiko tsara ny lalana mandra-patongako eny eny mandeha ary nareo telo mianaka mba milamindamina indray aloha rehefa entiny nasolo mandeha mivoaboaka any izy ro lahy kely ka ary andraso aloha ampiripirina ny atao trano koa fa tena mikorontana nge izy zany rehefa mihetsika koa niditra an'izy ro lahy kely tena tsy misy anaovan-javatra mihitsiko. Nasolo mampangina ny ray dia za mampangina ny ray nefa dia efa tramin'ny alina izay no tsy nampatoriny mandreraka mihitsy aloha ndry faiza koa zany sa nasolo ny verina andrasolo hoe jerena Manahoana ianao? njara manahoana ianao Fa atao taitra be ianao nahita? Tsy zany mantsy fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe ianao no andondona ny varavaranato. Ay ve Ianao rery angano nakaty sa miaraka nareo sy rindra? Za rery tokoa ka. Ay fahoana ny ianao sa ny zavatra nafarany rindra ve? Dia tsy androsokory ve fa dia eto mbaravara fotsiny kosa. Miala tsiny indrindra naveriko fa vetivety ihany mantsy ny ilanao ako. Na dia zany azako. Andao mandrosoa ary mandrosoa dia mipetrapetra ary Ia misaotra betsaka ary. Ie ka ahoana Ary aizy nasolo sy ny zanako ay ve mbola lasa nandeha nitsangatsangana any reo ka. Ie fa izy ve aloha no tadiavinao sa ahoana azafady fa ohatrany tsy azoko mihitsy ny atondianao mantsy. Ay ve mba tonga mitsidika angamo misy fahatsoanany amin'izany sa tsy mety? Ay ve izay fotsiny ka zahay aty aloha salama avokoa salama tsara ny zanako tonga taiza tsara izy. Mahafinaritra zany ka. Tsy zany mantsy fa betsaka ihany koa ny resaka mifampizaranay sy rindra tao an-trano indrindra fa tamin'izao nahitany anao zao indray. Ay Ka ny amin'izay indrindra dia mba raisiko anjara biriky ihany koa mba fitsidihana anao aty ay ve fantatro mantsy ny tantaranao ary malahelo anao tokoa. ay ve efa nitantarainy rindra taminao zany efa nambarany tamiko tokoa ka. eny ka tantara efa lasa ihany zany re na ny verenana izany eo amin'ny fiainako aza manjary manorisory ahy andray zafady ary moa miala tsiny fa tsy ianao akory ny hoe manorisory ahy fa ianao mantsy somary ohatry ny namerina an'ilay resaka ihany ka izay no antony hanazavako azy aminao fantatro tokoa zany ry mianta ka ny amin'izay indrindra mantsy ho ahy misy zavatra mba tiako aboraka aminao ihany koa. Zavatra inona moa zany? Zany hoe
somary manahirana ihany ny laza zany aminao nefa moa tsy hitako izay mampiolakolana anao eo. Maninona moa raha teneniny mianta sao tokoa mba fiantrana fotsiny ihany zao iarahanao amin'izao sao dia mba tsy vokatry ny fonao akory ary. Maninona? Mariny raha izany no izy dia malahelo anao tanteraka ka anafaka anao amin'izany ny tena antondihako izao. Tsy izany ry mianta fa tianao mantsy. Ory mianta fa izy zany olona miresaka aminao zany nasolo fa efa ela nga ianao no teo ambaravarana teo. mianta ohatrany mare olona miresaka aminao fa satsy Misy olona tokoa io ka ny anadahany rindra re. ay ve za tokoa tika ka manahoana ianao? Salama tsara fa ianao zao manahoana? Salama tokoa zay tika. Ka tsy zany fa hoe hitsidika andro zazakely hono na tongavany aty amintsika re. Ay ve mahafinaritra zany zay mihitsy ka araka ny filazan'ny rindra tany an-tanàna hoe tena mahafatifaty ery zany kambana aty aminareo zany. Dia hoe aleo mihitsy aloha dia mba hijerena zany sady mba mamangy ny olona ty koa re. Marina zany fa aisany zazakely ny toinao rery ty no miveriny. Eny tokoa ay ve efa tsy anjaridaina tsy amin'ny mamany zoatsy izy ireo ka aka n'ilay kilalao kely fotsiny dia zay hoe niverenako aty ay ka rehefa mandeha any tokoa dia miaraka any zany nareo raha te hijeren'ireo zazakely ireo njary. Hatray marina tokoa zany andorse dia ahoana ka miaraka aminy ianao sa inandray ary tia mampihanana anao ty. Eny ary aiza le kilalao teo ry mianta reto ka reto. Tena zava-resaka aminao ary njara. Eno tapaka tokoa ny le resantsika teo ary zay ny zao miverenako eto hoe mody anao velomanao aty io tena zavany sainao ihany koa tamin'le rediredina ambaranao teo andray kosa moro mianta aza ty raisinao rediredy ohatr'izany aloha le izy tsoroko aminao nefa tena teny avy eo boky reny satria na dia voaingana ihany tokoa zany nafantatranao dia efa raiky pitita aminao sahady ary tiako hazavainao amiko ny aminareo sy nasolo. Raha ny fiainako manokana ataoko fa tsy misy idiranao zany na dia kely akory aza. Eny fa raha ny vanjoiko ny tantara mantsy to enatra fotsiny aza miampy fangorahana ny tiavanao azy. Ka tsy misy idiranao ny amin'izany. Raha ianao tsy tianao tsy mbola afaka mamaly ny fitiavako ianao raha tsy mahazava amiko ny aminao sy nasolo hoe tena tianao tokoa ve izy. Ohatrany hoe manorosory azy zany ianao. Ny fiavianao atao trano ny fahasahiana milazana zany rehetrarehetra zany ohatrany raisiko tsy fahalalam-pomba. Eny tsy fahalalam-pomba ihany hoe atao tokantranoko ve ianao no tonga ilazana zany. Eny marina aloha fa tsy mety zany nefa aizary ny toerana milamina fa atsika miresaka sa omenao fotoana hoe roviana. Ka tsy misy zavatra mbarako aminao tsony fa efa tapitra zany mo ihany koa tsy hanao fotoana aminao any amin'ny tokatokanany zany fa nahoana ary manaja ny tokantranoko ary fantarao tsara fa olona manambady aman-janaka mianta okizay mingavy anao mba hivoaka atao tranoko amin'izay sao dia tratra ny vadiko io indray ka hanahirana. Masika loatra ianao raha izay no aharovako ny tokantranoko dia tsy maninona. Eny ary tsy maninona fa andeha raha eritreretinao tsy fahalalam-pomba zany rehetra zany dia mialatsiny aminao mifona ihany keo tamin'izay nambarako teo tsoroko aminao nefa fa tsy hanenenako zany satria teny tsotra ary avy ato boky ny naborako taminao teo. Eny efa voaray zany fa mandehana amin'izay ianao mandehana veloma ary ianao
dreraka koa iny olona iny a. Fa inona raha ny tadiaviny amin'izany? Tonga ty antranoko amboraka ny fitiavany ahy. Tsy menatra akory. Andriamanitro, arovy aho. Arovy amin'ny fakapanahy toy izany ary arovy ihany koa ny tokantrano. Mianta efa matory nga izy roa lahy. Efa matory zareo. Ka tsara zany ka. Ary ianao nga tsy mbola matory foana e? Misy resaka izay tiako atao aminao aloha e. Fa resak'inona izany ry nasolo a? Mianta, indraindray aho lasa saina ihany raha mieritreritra anao. Mieritreritra ny fiainantsika e. Mieritreritra azo nylalahy reto indrindraindrindra ka. Fa inona ny mahalasa sainanao amin'izany ry nasolo a? Mianta, sao dia nisy fahadisom-panam-pahan-kevitra ihany ary avy aminao. Tsy azoko. Sao dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra takina amin'ny mahavady ahy aho mianta. Nasolo a, fa inona ary ty lazainao e? Mbola fodefoy ny fotoana lasa ka ataoko fa mbola afaka miverin-dalana ianao raha misy fanahiana kely ao anatinao ao. Fanahiana ahoana ary? Efa mazava ngeny ary nasolo e, tiako ianao. Mianta, mora tiavina mantsy ny olona manan-kilemy. Rehefa manana fo mangoraka fotsiny dia afaka mitia anay. Tsy fangorahana fotsiny ihany no ato amiko fa fitiavana anao amin'ny foko madio e. Tsy noho ny enatro aminao noho ny nataonao ahy ihany fotsiny kosa anatrian'izany fa tena fitiavako anao. Toy ny vehivavy rehetra tiany olona miaraka aminy ka tiany vadiny izany. Za ohatry ny hoe miroro saina be izany ry mianta. Fa inona ny tsy mampitombona ny sainao e? Tsapako tsara tarehy loatra ianao e. Mahafinaritra. Ka sao dia tsy tokony ny sahazary ianao. Tsy misy an'izany ry nasolo a. Marina e. Tsy hanisy rapitsy ihany mantsy ny fiainana miandry amin'izany fa mbola ho avy ny lasa ihany koa. Tena mbola lavitreraka tokoa e. Dia andao fa ho tototsika moramora eo ihany izany. Tsaroa fa za tsy mitananao raha ikopa-kelatra ianao sao dia izany no mibahana ny sainao mantsy ry mianta. Raha omenao fahafahana ikopaka efa nanapa-kevitra ny tsy hihetsika eto intsony. Raha tsy ianao no mandroaka toy izay nataon'ilay olo tiako fahiny izay. Tsy hanao an'izany ary mianta. Fantatro ianao fa tsy hanao an'izany ka aza asiana hiatsony re raha afako. Ka afaka mitianao foana amin'ny fotoana rehetra raha izaho aloha. Fantatro fa tia ahy ianao fa aza mitia aminahy ahy. Sao dia izany mantsy no ahasambatra anao ry mianta ka. Ianao sy ireo zanako kely ireo ny fahasambarako ry nasolo a. Nareo ny fiainako. Ary andao amin'izay no atory. Fijery nge moady mizelona izany Fa izy izany? Za ihany e. Way, Henri. Tena tsy mahita ve sa mody fanina? Azafady fa tena tsy hitako mihitsy ianao e. Ndray, manaona aloha mirindry. Salama tsara. Ela tsy hitinareo izany a. Ka inona tsony koa moa no tokony ifandraisany? Tsy efa maina akory ny ravina ny nanana? Aiza kosa nisy an'izany fenao koa dia lanina. Hitako. Za zao anontany hoe manao ny mianta ao izay. Mianta? Fa izy aloha tsy mianta e. Inona koa ny ary ty? Aza mody fanina ohatran'io rangahy. Marina raha mahafantatra an'izany ahy e. Fa ianao nga malala olona atao hoe mianta ka. Fantatro tsara re ny olona resahako fa aza dia manahany any ohatran'io ianao rindra. Tena tsy nampoiziko fantatra mianta ianao fa azafady. Mba valio ara fa inona ary ty ataonao ty? Tamin'ny voalohany teo nieritreretiko fa tsy mahafantatra ianao nefa tao nikitika ihaniko. Reny efa ny tenanao tsy nirarahinao kory. Zao indray aty anontanianao ny fahasalamany mianta. Dia hoy aho aminao hoe inona ary izany ny tena mariny. Aza enjehana amin'ireny taloha ireny intsony rangahy. Maninona tsara? Mariny. Reny aza nge fa nanenenany. Nanenenana? Eo. Toa mampiomehy ahy ianao izany ka. Inona re mampiavaka anao amin'ny ankizana amin'ny karapoly ireny? Aza dia manenjy dresy ohatran'io re rindra. Tsy manenjy dresy aloha fa ohatry ny kaka ihany amin'izany raha mandrefa hoe ianao manenina tamin'izay vitanaoko. Ka izay ne nanontaniako ianao ny tena momba ny mianta vadiko e. Raha mianta aloha efa ela tsy nahita azy. Izany ve? Ianao tsy efa herintaona mahery ara tsy oriana vao mieritreritra ny hoe anontany fahasalamaniko. Ka hitanao ihany e. Ny vady ve moa tsy ampidiana amin'ny toerany foana na roviana na roviana e. Ny fotoana fotsiny mbola tsy milamina mazany e.
ohatrany hoe tsy hainao zany ny manoloana ka tsy efa mibaribary aminao ary zany ve fa efa olona vaovao tia manoloana anao ty fa tsy ilay Henri taloha tsony. fa vao mahita anao aloha dia mahatsiaro ny fampijaliana ataonao amin'ny aty ohatrany mahita ny tarehan'ny manga na mahita ny endra mitomany lava sy ny sisa sy ny sisa efa nanenina tamin'ireny ary rindra fa ono mba manao ahoana aloha izy izay kefa nilaza taminao fa zaza ho tsy mahita azoko ohatra fa sao dia heverinao ary fa tsy fantatro aza fa hoe any aminao izy no mipetraka fa tany angaloha no nanarianao azy tsy misy an'izany rehefa ka gaka raha any ianao no mitady azoko tsy teny an-dalana akory no nanimpazanao azy tany no nanimpazanao azy tany an-tranonao fantatro fa tsy manana toerana le izy iny ka eny ny toerana tokony hitadiavana azy raha mila azy ianao hoe mandeha na tataviana-dalana seny amin'ny tabanjorotira rehetra eny izy indray masika loatra kosa ny teninao amiko izany rindra eny izay fandraisanao azy aloha tsy maninona fa izay no izy teny nanimpazanao azy dia mandeha na tataviana izy fa tsy hoe eny ihany ve raha tsy efa nitsindroka koa azako hitako ngeny misy azy na dia hanafina azy arenao tsy ka maninona moa izany ny trano tokoa ve moa ny tsy hitanao ka tonga avy ianao mijery azy ihany eno ahy hatramin'izay tokoa dia niandrianao tamin'ny foana ianao izany ty efa nanapa-kevitra ny andeha ho any mihitsy ka hoy aho hoe tonga ava fa misokatra ao anao mihitsy ny varavarana any ianao sisa ny andrasana eny ary dia mba mpitapitao any amin'ny any fangaro mity io varavaran'io andraso aloha manahoana tompoko fa iza koa ty ianao zao tompoko nypatako fa iza no tadiavinao azafady aizy nasolo ao izy ka mandrosoa ianao fa enona daholo ary ty nasolo nasolo misy mitady anao ato fa avia ty fa enona ary ty tako ty ato ty rery landro fa izy zany ry mianta nasolo zaho ihany ry anako neny ve zany eny anako avizany zanako zany andray elangenao zany vo mitsidika ry neny ka mbola be reny ny asa tany dia tsy misy taona hitsidiany ay ve za nefa tena nalahelo anao tokoa ane eny ka ahoana inona ny vaovao ry neny ka ianao aza ty ny tomahana vaovao angambako fa inona daholo tokoa aloha zao ry nasolo fa izy ty tovavy ty ary tao misy zazakely ihany koa io marina raha misy ny azoko izy ty ka inona moa no azo neny amin'izany ianao aza any de anyko inona aloha ny fanazavana mba entinao amin'izao ka mianta re io ry neny mianta izy ny vadiko zany ary izy kosa ry mianta no reniko efa nambarako anao ihany dia falo mahafantatra anao tompoko fa vadinao ahoany fa nga ianao manambady ory mianta fa tsy hitany neny ve ianao zany de ireo ny zanakay ka mba namin-drahalahy izy ireo tena tsy azoko mihitsy ange ianao manambady zany aza atao tsy niteny ininona tamiko akory ka ohatran'izay fotsiny fa nga moa de misy inona hoe ho lazaina ary tsisy lazaina amin'izany lery neny tena ny manampoka ohatr' zao mihitsy ny tsy voako mihitsy mba marina mafy andraso aloha orosona sakafo ianao fa mety nao nangamby eny tokoa sady reraka ny voyage zao neny ioko ka inona no atao an'neny misy sakafo raha anao neny mandehana lay voary aloha mandehana rery mianta de ohatran'izany sy zany ry neny ny tantaran'izy teo aminay sy mianta de nifankaty avy amin'izany zay ary nanaiky ny fitiavako izy tsy nisalasala akory ka hitako moa hoe tampotampoka teo de hoe manambady ty ianao nefa hatramin'izay to tsy nisy resaka an'izany akory ka izao ry neny ny fiainana de mamela zava miafina trany izy eo amin'ny andro tsy fantatra izy ao anatin'ny fotoana tsy ampoziny indrindra ry neny vadin'olona fa be voka ange zany io olo io io zany milafika ato an-tranonao ato fotsiny zany raha izany izy tsy zany tsy azony neny ve za no nitazona azy no ny ala eloko azo eny fantaro tsara nge nitoetranao mangorak'olo io ry nasolo moa ny mpanaroatra koa ve tsy isy aza ray sy neny mpananaroatra kosa izy aloha tsy misy an'izany mihitsy ry neny de efa voasoratra aminao zany reo zazy reo misy soratra amiko izy ao anatin'ny kopiany ao nefa de zaza manana ny rainy iny izy reo ka efa nariniko
izy aza tsy te hahafantatra azy ireo akotroko neny nga efa hoeritaona latsika kely izy mirahalahy reo zao roneny dia ahoana koa nahafantaranao fa tena tianao io vehivavy io e sarotra be ngerina solo ny eritrehitra hoe tovavy ohatran'io izy io ve dia tianao izay manan-kilema sy jamba ohatran'izao e ary efa nitensina nafatra anao tamin'izany ny rehetrarehetra zany eny e fantatro zany roneny fa raha mianta ataoko fa tena fitiavana ihany koa nitiavany ahy sarotra be nino an'izany na solo ka na izay ihany koa zany erineny mafy amiko ny miaino ny vavan'olona manodidina raha mahita ny endrika mambika ny mianta izy ireo e zany izy eo ve hoy izy ireo dia tena ity anse fa nanarotana ny arenany se fotsiny ono sy ny sisy fa tsy haino an'izany ary neny mahatoky any mianta dia zay ihany ka ianao ihany aza zao dia efa mahatsapa fa miteny toy izany daholo ny olona rehetrarehetra ka ataoko fa tsy hanome tsinay ianao raha ilaza ny hevitra aminy koa ka diso zany fiheveran'izany roneny mandiso an'izany tanteraka mihitsy kosa dia mino izay lazainy ve ianao e tsy mbola nivadika tamiko izy ary tsy mbola nandaina tamiko hatramin'izay tsy tokony handray azy mihitsy ianao e raha tsy nampiatrano azy ary tamin'izany roneny no heverineny fa nana sy nahita izay nalehany ary very izy io ka tsy anjaranao zany e fa ianao ve no natao izaka ny fahorin'ny hafa e ianao ihany roneny nampianatra fa tokony hanampy ny sahirana sy ny hafa rehefa misy eo ampelantanana tena samy hafa be ne zany anako tsy mitovy ane zany mitovy ihany zany amiko roneny samy olona resy no resahana ka na iza mitady famonjena dia azo raisina ka tsy zany ve ozy neny eny e azo eritreretina ihany zany fa ity izy dia nefara tamin'ny fitiavanao azy ty ny fitiavako tsy omeko tsiny amin'izany roneny raha ny antefa tany aminy ka ianao ihany aza dia efa mametra fanahina ihany koa vao tsy elakory teo ka ahoana no efa zao roneny ny zava-misy izay ihany izy no safidiko iara-dalana amiko iny eny aza mahavita manahary any atany lavitra any ka aleo izy no mba ho namako eto dia tsy akasitrahany eny ve zany kose za moa efa impiry no ny teny anao hoe andao anaraka fa tsy mety eny ianao e tsy roneny za ety ihany mijanony ety ihany fa tsy mandeha makaiza kory ty zazakely ty koa tomitomany tsy misy fijanonana mihitsy ka andraso aloha fa efa ho raisiko izy ampangino mihitsy ny zanako ka ka ary zay eto manylava tsy fantatra hoe ahoana ty izy mety malahelo ny reny koa ngambo izy eo ka ty atoro mampilavaniny azy ohatran'io e dia ahoana ho ny reny zao ahoana dia tsy mitady andreo ve ny rainy e ny rainy efa nasolo ny rainy eto fa tsy mahafantatra koatra azy izy toy zany ihany koa za ka inasolo nge tsy ho hainy velively mety ho ray mpamelona ihany fotsiny tokoa ny zanako e andray kosa e ny fahatsoran'io zanako manan-kilemy io no anarotan'ny olona azy ka anaovan'izay tiana tao aminy e anjakany amin'ny volany sy fananany rehetrarehetra nasolo koa ve moa mahita an'izany e tsy mahita an'izany satria jamba azafady roneny diso eritreritra ianao raha mamely ahy amin'izany azafady aloha tsy reninao tsy mananjanaka anao no sady tsy manana vinanto ianao ihany koa marina fa mahasarika sy mahafatifaty ny endrika eo nefa tsisy antony inona amin'izanako izany e andray kosa ary fantatro ange fa ny vola sy ny arena aty fotsiny ny itiavanao anina solo e tsy de tsy tompoko fitiavana no hijanonako eto ary efa nanome safidy malalaka ho ahy ihany koa angena solo fa zany tsy nanaiky noho ny fitiavako azy noho ny fitiavana azy ianao zao ve dia ity olona ohatran'iny ity olona jamba eny tompoko sarotra inono zany iza no afaka anaiky an'izany e asakasaka izay tsy manaiky za aloha sady tsy manaiky ny tsy mankasitraka ihany koa e zanako mantsy nasolo ary na dia izao aza ny toerana misy azy tsy natao amelona zanabaratra izy akory e nasolo koa ve moa ahita izay ataonao any velany ihany e mba olombelona ihany tompoko na dia tsy mahita an'izany tokoa azy izy tsy hanao nininina azy zany ahy e tsy mbola misy inona kory mampifandray anao sy ny zanako dia miteny anao zao andrava tsy misy atakandrony aminareo fa aza sy mba anao sainina solo avelao izy aina amin'ny fiainany tsotra amin'izao ihany andray fa nahoana kosa ataoko fa efa ambo izay tombontsoanao tato izay ka afaka mandeha amin'izay ianao e nasolo ahoana zay mianta andeha izay telo mianaka raha-pitso ndry andeha ho izy tianareo ka andeha hiala tato aminao mianta fa maninona andeha izay ry nasolo
andeha zay satria to tsy ankasitrahany reninao akory ny amintsika senao. Maninona tsara hoe ry mianta a Zany ho ahy mazava amiko ny teniny. mianta fa inona ny nambarany anao ka nandroka anareo nga izy? Tsy te hanitatra zavatra be dia be ahy. Efa fantotra nefa tsy de mankasitraka anao loatra neny, nefa efa niresaka izay fa ataoko fa azony tsara ny atao-poko ary mazava aminy ry mianta. Aza mandany zany ianao fa tsy tiako hoany hanisy antsana eo aminao sy ny reninao e. Tianao izy ka hakasitrao izay lazainy. Zay ihany koa ny tianao ry mianta. Efa raiko po aminareo telo mianaka ary mianta dia ilozanareo ve? Tsy mety izany. Izy ny taloha ka tokony hanaja ny safidiny ianao e. Mianta, dia mankasitraka an'izany ve ianao e? Mafy amiko izany ry nasolo. Mafy amiko ny andao an'ity trano ity. Toerana izay niratany masoandro mpiainako indray rehefa maizina teo izy. Toerana noverenany ny hafaliako indray. Mianta, tsy mankasitraka an'izany velively mihitsy ahy. Nasolo, kina nefa no azonao atao amin'izany. Aleo fa iresaka amin'iny ary mianta. Nasolo, na izao dia izao ihany aza, aleo fa iresaka amin'ny ahy. Tsy miala eto izany nareo telo mianaka, mazava angamb'izay. Neny efa matory anga ianao e? Nasolo, fa inona no mbola ataonao aty an'efitranoko amin'izao andro efa alina be izao e? Fa anga ianao tsy matory e? Neny iresaka aminao vetivety azafady. Aleo rahampitsy efa ty-ampandriana ve dia Izao no iresaka aminao fa tsy afaka miandry rahampitsotsony izany e. fa inona ary zany e? Ny amin'ny mianta ry neny fa maninona noroahanao hiala tato mianta? Aleo resika rahampitsy no miresaka an'izany e. Ilaiko mazava izao zany resaka izany satria efa manamboatra ny entana izy eo fa hanainga rahampitso. Zay no nambaranao azy tsy inonako. Rehefa tapa-kevitra izy Nasolo dia aleo andeha. Neny efa niresaka lava momba azy sika sy ianao ary efa nambarako taminao ny tatom-poko manontolo ka maninona izy noroahanao hiala tato ndraika? Amiko ny ry Nasolo dia fanararotana sy fiatsaram-bela fotsiny izao dia tsy tsapanao ve zany e? Ny arena izay atolotra anao ato no ilomanosany. Sa ianao ve dia mihevitra hoe raha tsy mahana zao arena izao ianao dia niraiki-pity taminao izy? Raha izany foana ny mampalahelo ny neny azoko ataony tsy mandray vola sy fanampiana avy any amin'ny intsony hoy avy aloha zay amin'izao. Ko raha tsy handray vola avy amiko ianao dia inona no hoaninao? Tsy mety an'izany ka neny tsy inona mandray azo mpananaroatra foana ka mba marary koa angeny fo ny ataonao an'izany ry neny. Raha oviana ary zany vao tsapanao anaka olona efa resan'ny fiainana avy any ve? Neny zany fa tsy anao e, tsy maninona zany. Aza asianao olana ny aminay raha mbola manam-pitiavana ianao, azonao zany. Ary zanako ve ianao tsy ho tiako e? Aza manao izay mampalahelo ahy ianao amin'izao fandalovanao ity izao ry neny. Ianao ange mandalo fotsiny ihany dia lasy izy no mba mihany fiainako ato e. Misy tambiny anie zany fa tsy tantana ny fiainanao amin'izany fotsiny ny olona anako. Say neny mihevitra fa mbola mila tantana amin'ny fiainako e. Efa mahaleo tena ary mahafantatra izay ataoko ny neny. Sarotra kisiko mihitsy ianao ty anaka. Za tsy manaiky an'izany ry neny za zay nikarakara azy nandritry ny herintaona mahery tato aza tsy mbola navita nandroaka azy na dia ndray mandeha monja azy nefa ianao ty vao tsy amperinandro akory natokavanao dia tsy mahazaka azy ianao. Fantatra fa tsy anaiky eto mihitsy ianao e. Ka tsy haiko izay atao ry neny fa raha andeha izy dia tsy maintsy hanaraka azy koa Henri, fa inona ary nataonao aty? Tsy efa nitiny ianao moa ahy. Aizy mianta sy ny zanako Ilay fotoana mandrosoa ary ianao e. Tsy manam-potoana hivazivazina aminao rindra. Aiza ny vady aman-janako? Za dia gaga mitiranga aty ry olona fa nisy vady aman-janona ny napetrany ary veta aty. Aiza izy ireo e? Fa mahita an'izy eo ary ianao e. Sapahana koa ny masonao. Eno ka aiza izy ny naferinao? Mbola afaka mijery azy any anaty tiroara rehetra any koa ianao e. So te heverinao fa hanaiky mora foana an'izao ary Ka na manaiky ianao na tsy manaiky tsy hitako ny misy azy na za koa aza mba mitady azy amin'izao fotoana izaoko. Ianao ny tsy tokony miditra amin'ny raharaha tokantran'olona mihitsy ianao mihitsy ngamba zao no namehevitra-dratsy azy andositra. Fantatro tsara mantsy raha ny fitiavany mianta. Dia izy tara loatra raha izao ianao vao mahatsapy izany tsy efa lasa ny olona ve izay ny fondry? Za ny vadiny ka tsy misy tokony sy afaka handrombaka azy eo am-pelantanako Izay ilay atao hoe ny vavany tsy atao be
mba tandremiany ny fihetsika atao aman'olona fa nimeritreritra ny vokany avy eo ngeny tsy laitra. Fa inona ary zany tabataba be ato zany? Marina tsy voaria lavitra ry de efa mariny tabatabanareo ato. Ty rangaty mihitsy ny ohatry ny voa avy any amin'izay nalehany ihany ka tia no miampanampany. Fa ahoana ny ianao zay? Fa inona koa ny elona? Ary zao ny lazaiko anareo ataovy ao anatin'ny sainareo tsara fa tsy maintsy mbola ho hitako ny misy ny vady aman-janako. Fa tsy ianao mihitsy akory no anakatsakana ny fiainanay. Lasa koa ianao mandeha ihany fa mandreraka e. Fa inona ho ny aniny olona iny? Inona ny tediaviny ary iza koa iny? Iny ve? Raha ny zanaka mianty iny. Aive iny zany? Iny mihitsy. Tsy nilazainao tamiko meloa za mba namezako lesona kely azy teo fa na tsy ary votany ananana tany ka aty vao miampanampana i. To tsy mihinatra akory le iziko. Hitako, mbola aiza koa anefa nanaovako azy. Tokony mba hanakambo nge izy. Sao vao hoe aizy mianta aiza ny zanako. Mianta azy ty efa aizy, efa natanakafako. Tsy misy ahina ntsony amin'izany fa efa niresaka izay sineny ndre mianta. Dia tsy nanaiky mihitsy tokoa ianao Ahoana no anaiky moran'izany aminao ka tsy ametraka olana vaovao aminao sy ny reninao verina solony tsy fanarahanao ny teniny Zao ry mianta, raha manana fomangoraka izy tokony hanaja ny safidiko. Raha mieritreritra ihany izy fa izay no masoandro mihiratra ho ahy eto dia ny fijanonanao zany. Ary raha mieritreritra ny amalifaly ahy koa ianao dia tsy misaraka amiko. Nasolo ny fiainantsika senao tao anatin'izay fotoana rehetra izay ataoko fa nilamina tsara tokoa. Ka raha ny fahatongavan'ny eny aza atao manembatsembana an'izany Eny resinao lahatra tsy maninona fa hijanona tokoa ary Nasolo hijanona no ianao zany. Misaotra ry mianta dia misaotra anao Kefa nambarako andry teo izany ho tonga taty an-trano taty mihitsy io andry hoe hitady andry ondry. Fa iny anga olona mitapy dia ahoana ozy izy indry tamin'izany? So dia nilazaindry taminy ara ny toerana misy Efa fantatro ka inona ny lazaiko azy eo ozy indry. Zay mihitsy mantsoko. Fa inona ny nahatserovany atampoka teo vizana avy any am-pandehanana avy any anga dia aty no mikorompaka. Tao aminy ary eny fijaliana no niainako taminy taoko. Izay mihitsy ny nampatsivako taminy teo nefa dia hoe tsy maintsy mahita andry hono izy ny zanany ondry. Ny zanany? Efa tsy niraraha ihany izy kinina indray no mbola notaniany ny zanany. Za aza mba gagako fa zany aloha no afatrako. Tandremindry so dia milazalaza amin'ny misy anay nareo aty ihany mantsy zao no mahafantatra ny tranonay ihany. Eno akia ka manahoana Solo izay? Ao izy akia salama tsara. Ay, ny fahatongavan'le reniny avy any an-dafy izay zao no ohatrany mampisy olana kely anay tato atoko. fa angato tonga ao ny mamany. Efa tamin'iny herinandro iny. Ay ve fa miteraka olana ahoana aloha izany? Tena tsy ankasitrahany mihitsy akiny aminay sy Nasolo Izany ve ki? Tena mariny. Fa ahoana aloha izy tamin'ny voalohany? Eno tsara nge fa azavaiko amin'indry ny fandehany. Efa saika andeha mihitsy le tamin'ilay faran'izay raha tsy ny alahelo-ko any Nasolo fotsiny. Dia mieritreritra ndry ho mpanararaotra azy fotsiny izany io renio. Izany mihitsy no ao an-tsainy. Mokonge izy no tena mandefa vola ho an'ny Nasolo ka hananany arena be ohatran'ireo Ay ve araka ireny nazavaiko tamin'indry reny ihany. mba afahafasaina kosa ny ramatoa izany Indray mila tsy ho zaka tena mitady letika indray le masoandro vonim-posaka teo. Aza miteny izany intsony ndry Nasolo azy izany efa miezaka ny manazava ny sainy io mamany io noho ny fitiavany andriko. Ka na eo aza ngika izany raha mbola mitoy ny karazana antso izay maro isan-karazany ao an-trano ao ataoko fa tsy haharitra ela intsony ny fijanona koa Niezaka ataony ny olona manan-kile mihitsy ireny so koa ary dia ho ravan'izany ny fitiavandry azy. Tsy haiko intsony akirindra. Eritrereto tsara ihaniko. Raha tsy Nasolo tokoa tsy ohatran'izao ny fiainako. Tsy ohatran'izao izay telo mianaka ka ataoko fa tena hananany betsaka tokoa amin'izany. Nefa rehefa tena mienjana ve moa nitady eo amiko sy ny reniny akory atao na dia tsy sitrako ihany koa aza ny andao azy. Dia eritrereto amin'izany fa tsy ho mpanantenana n'iny olona jamby iny. Tena mijaly eritreritra amin'izao kirindra.
afaka ny fijaliam-batana dia miditra indray tia ny fijalian-tsaina fa dia voagadra ny fijaliana mihitsy ve za ty manana fikirizana trany akia aza manaiky resan'ny onjan-dranomasina marina fa mahery izy nefa mety hitony any rehefa avy eo hoe isinda avokoa zaniko no eritreretiko ho lafatra indrindra ny fiainanay kanjo ty sendrany tsy nampozina sahady ahy ary ve misy vahiny ato e manao mianta manahoana ianao salama tsara nareo any ie salama daholo ka ary de vo teo mihitsy any ny eritreritranao ay ianao ka hiatoko zany ve mariny fa inona ny natonga anao eritreritra azy ka malahelo azy ako sady tsy voazao ihany koa nge zany fa efa mila ho isanandro e ko raha malahelo azy ianao tsy hitako izay tsy andehananao mamangy azy ihanyko ny misy azy angamo tsy efa hitanao rinjara raha mba afaka makamy foana tokoa mantsy satroko de satroko zany sa hoana ry mianta nareo re tokoa to mifampijery fotsiny hitao fa aleo amin'izay reto andehody fa sao de taraka ariva ty ka andraikosy za ty vo tonga de andeha sady ve ianao sao de mandrokanao koa sary mifahatongavako raha izany aza mieritreritra an'izany ianao fa raha nijanonako teto koa nge efa elaela ihany sady zany ankirindra marina tokoa zany rinjara aleo andeha fa amanaraka indray kia eny ary ka raha izany tsy aleo ateriko any ianao ry mianta oka zao fa ianao koa ve no andeha isahirana anatitra any aza raisina hoe anahirana anao zany oka ihany amin'izao fa tsy maninona aleo amanaraka eno ray ary hitako tsara zany zao fa atao amin'ity trano ray lehibe ty mianta mipetraka tsy nahapoziny tokoa ny fanarahako azy avy ty oriny raha vo niala tao trano indrindra izy eny efa hitako ty ny trano misy ny vady aman-jana aleo anga miverina amin'izay raha pitsy vo maraina hita eo ihany ny atao lasa mivoaka na solo ary fa maninona ary izy no tsy niteny tamiko mba niaraka izay fangamo izy tsy mahita lalana aminao na jamba azy hatramin'izay tokoa ngizy tsy mila namana zany ka efa zatra miaraka aminy koa nge izy koa moa tsy mila anao fa aleo aloha karakaraiko ny sakafo fa ianao indray ve no vitako foana ty tsy mila pina ka za moa dia anao inona fotsiny eto vitanay foana ho an'ny fiainanay tsy misy ilana mpanampy zany kory na kely azy neny fa sao ary ianao de mihatra fa misy ilananao eto amin'ity trano ty tsy misy na kely varay vety azy ianao mila ny volanay sy ny fanananay ato ka mitapisaka ato ary tena azo ny fanafodinao misy koa nge zanako andray so de mba mafy loatra kosa zany teninao zany za ndray resy ty tsy mba metsara velatsy zany ny zanako ny mampalahelo de voatery tsy maintsy manaraka zay lazainy fa raha zay indry tsy ataoko inona mihitsy mandany ny fananako eto fotsiny fa ianao ve de tsy afaka ny andray zay lazaiko mihitsy na solony tsy manaiky ny alahanay eto ka izay nge nylazako fa azo nodindriny zanako iny aiza tokoa moa no ahitany an'izay zavatra arotsaka ao anatin'ny sakafony eo andray fa de inona mihitsy ny fiheveranao mpamosavy tsy haiko na izany mahalaza azy na de mahantra fadiran'ovana za tsy hanao an'izany ianao sy ny mpivarytena no mitovy sanatria na de tsy manako hoanina za sanatria izy ianao sorona ny tenako fa de lazaiko anao zany ka tsy zany ve zao ataonao zao ianao ve de anambadiny zanako lavitry ny afy ny kitay raha izany no izy ataoko ary tena manamafy an'izany tokoa fa tena misy lehilahy hafa ny ambadibadika any miandry ny azonao ato fotsiny lazao avokoa zay tianao tenenina rehetra fa ny marina de marina ihany fa ahoana ianao zay ry tovolahy manao ny ianao tompoko saika hitady ny mianta azafady tsy tapitra akory ny teniko de efa ty sahady izy tiako io ny ianao raha matokely mitady ianao ny sipanao tsy andro nitsony angamba ny fotoana fanoizana roa rariva de tonga ty mihitsy izy tiako fa izy zany za ihany rery mianta Henri eno tonga hakanao sy ny zazakely
inona re ty lanitro? Fantatro fa kambana amin'ny raha lany zanatsika. Aiza izy ireo fa te ahita azy ahy. Maninona tsara? Inona no ataonao aty? Zany fa inona indray ry mianta? Akanareo telo mianaka? Telo mianan-kiza fa ianao ve adaladala ry Henri a? Taloha ny adalana nataoko fa misy fetrany ihany zany. Efa tonga saina ankehitriny ary zay no tadiavako anao atraizatraiza ifatry ny ela. Fa ianao ty ary sao de mihevitra fa hanaraka anao mora foana any zay, ha? Ary ianao koa ny ara sao de mihevitra fa hamela anareo telo mianaka ty amin'ny olona tsy fantatra ty a? Manonofy ataondro ianao raha izany no izy. Efa nadonoko tamin'ireny fotoana ireny raha ny anaranao. Efa voakosoka tato am-poko. Ela zany raha misy fa io izy io eto manaraka anao any izy. Zany arako. Raha mihevitra ny amolaka fotsiny ianao dia andao efa tena folaka ankehitriny ry mianta. Andao amin'izay ody. Ody ihany dia ho ampijaliana, ha? Tsy misy an'izany intsony ry mianta. Reto ny zazakely. Andray. Reto ve ny zanatsika ry mianta? Apetrao ny zanako. Zanako reto ry mianta? Zanakako tsy nirarahinao hatramin'izay, ha? Mbola tsy taro izao fahatongavako izao e. Mbola azo renina avokoa any tsy mety rehetra. Ela be nareo fa mandehana amin'izay miala tatrano tatoloka. Eto any reny dia lasa mandeha. Lasa. Neny a? Efa io ny vadinao ka inona indray e? Tsy anaraka azy Anaraka tokoa izy ka. Zany vadiny. Aiza ny akanjony reto zazakely reto e? Fa nisy akanjo napetraka ao azy angata ty e, andao rery mianta fa aza be resaka eo tsony ianao Ireny ny akanjony dia mandehana amin'izay mandeha any e. Lasa e. Neny a? Aza tositosika ohatran'io ary lasa ianao. Aleo ampah hanazava aminao aloha tsy te hieny izay fanazavana avy aminao ahy e. Ary ny marina dia ny marina ihany. Zao hitapoko-hitaperana zao no izy ka mbola inona indray e. Neny a? Voay rehefa lasa any dia aza mieritreritra ny iverina ty tsony e. Mitsangana raha teo ry mianta dia ndao tsika hody fa inona ary ty ataonao ty? Andray. Mianta! Neny a! Neny! Araiza daholo ary ny olona e. Mianta! Mianta! Tonga ianao anaka? Ie, fa to mangingina be ato zany ry neny a. Ohatrany tsy misy olona mihitsy sa... Iza tsony tokoa moa no eo anako? Ry, fa lasa izy mianta sy ny zazakely sa lasa nakany amin'ny namany ka? Mipetraha aloha ianao dia enoy ahy e. Fa misy inona ary fa ohatrany hafahafa amiko nge izy zany ry neny e. I mianta efa lasa ary nasolo a. Fa lasa izy e? Raha lain'ny vadiny teo izy dia lasa nanaraka azy ihany e. Maninona tsara hoe ry neny? Zany e. Vadiny izy zany zany olo zany. Fa ny ray ny fa ho vadiny izy andray e. Tonga teo iny lehilahy iny hoe ahakazo telo mianaka amin'izay hono dia inona moa dia lasa nanaraka azy izy nenao vavika inona indray moa. Neny a? Fa mamahazo vazy avy e ianao zany tsy mamahazo vazy ianao anaka fa zany no zavanyseho teo a. Nalainy ny vadiny ahoana raha fa teny atsy azoko e. Fa nga fantatra zany vadiny zany hoe aty miantaka. Ka raha tsy fantany ve ho tonga aty izy akazy fa ianao ty koa. Dia ahoana? Ka nanino miantany tsy niteny nininy zany tamiko na farafaratsiny mba niandry izay fahatongavako aloha vao mba nandeha neny a. Ka izy azy efa dodiny ry ka hiandry anao tsony ve? Dia enao ve neny dia tsy mba nanaka anazy tamin'izany efa niteny azy tokoa fa nga izy ny haino ahy e. Fantatro mihitsy fa hisy azy ny alahelinao amin'izao fandehanana izao ne. Tena tsy nampoziko zany ka. Marina e. Za nge efa nitenanao foana e. Enao nefa dia to diso nanapo tamin'ny loatra ka nino izay nambarany ianao. Efa fantatro fa fiatsaram-belatsy fotsiny moa ny tiavan'izy iny ianao e. Dia vitany mianta tokoa ve? Tsy mahavita an'izany amiko mianta ry neny ka. Indrindra raha ny fampijaliana nataon'izany vadiny zany azy dia mbola hiverenany amin'ny iray koa ve? Ireny ve dia olona misaraka e? Ireny ve dia hoe niady e? Zay nge nilazako fa tena voafitaka ianao e. Ary eo vao tena milaza marina aminao fa dia ny fandray tsy tapaka ireny hatramin'izay. Any ny fanaterany mianta ny vola rehetra alefako aty aminao. Tena mafy amiko ny mieritreritra an'izany ka. Raha tsy mihina ianao dia anontany io ny manodidina fa tsy misy tsy mahita an'izany teo. Dia tena nanamafy avokoa ny manodidina fa nahita ny alany mianta sy ny zazakely teo niaraka tamin'izany lehilahy zany avokoa. Za ihany zany no tsy mba nanatrika an'izany. Dia ny fanandrify tamin'ny fotoana tsy nahateo ato koa zany
za ve efa tetika voaomana ny any mianty dia vitany mianta tokoa ve ny nandao aho noho ny inona sa noho ny tsy fanarahany isineny efa nresaka nefa izay ary ataoko fa efa mazavany amin'iny fa tsy handehitsona izy dia ahoana ary ty tsy misy fanazavana tsy misy inona fa ohatrany nandositra fotsiny mianta fenao very mianta mieritreritra sa tsy zanako nge reto zanaka ao taizy ireo dry fa zanantsika roa zanakaoko naninona ny tsy nirarahinao hatramin'izay ka tamin'ireny fotoana ireny aho mbola sendra ny tsy azo anoarany azo mena tsy ny ary mianta sady za koa tsy te hiverina amin'izany intsony tantara efa lasa zany fa omeo aty ny zanako dia aloha izay andeha ka efa ato tranonao nge ianao zao tsy hijanona ato ntsony ary za koa tsy hiverina aminao izany intsony aza dia mafy ohatran'io mory anta mafy loatra ny nampitondrainao ary aoria niatra tamin'ny haiko manontolo ny fampijaliana nataonao tamiko ka tsy afaka niherika sy hiverina aminao ntsony re ahy ataoko angamba fa mazava aminao izay dia tsy handray ny fonako mihitsy ve zany ianao tsotrany omeo any zanako dia avelao andeha rehefa zany dia tsy misy zaza mivoaka koa eto andray fa nahoana zany ataoko fa mazava aminao koa ngamba izay tsy mivoaka ny trano ato zany ny zanako rehefa tsy janony ianao dia ianao mandeha tsy anaiky an'izany mihitsy dia ataovy izay ataonao rehefa tsy anaiky ianao ianao tsy inane saritiaviny fa nga rehefa tsy manaiky anao ntsony dia ataonao anterisetra ohatran'izany afaka mandeha ianao raha te handeha fa ny zaza kosa mijanony eto amin'raindy aria omeo ary eny zanako fa aza ataonao an'izany omeo any zanako fa ary eny efa tsy niraraha azy hatrany am-boky ianao nini tsy nahafantatra azy akory ny lasa ombany lasa fa izao dia zanako izy tsy hanomeny zanako izany ianao ataovy izay ataonao fa tsy hanome ndry mianta aizy rindra rindra tsy ao ary fa misy iny ty mahasipotsipotra be anao ty tsy zany rynjara fa misy zavatra manahirana azy zao dia izay ny saika hitadiavako any rindra nge fa misy inona ary mianta fa inona ny olany fa mbola ho ela ve rindra vao tafaveriny mbola tsy fantatro fa lazao alo izy mahazo anao ty manahirana be rynjara fa manahirana ahoany andraso aloha ary fa ho tantaraiko anao dia lasany zany ny zazakely ao amin'ny ao daholo ireo fa tsy omeny ahy tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy zaza mambehivavy no anaovana herisetra tena tsy hitako mihitsy ity izay atao dia ireny ara hiverina hipetraka aminy ao dia ohatrany hoe tsy manana safidy intsony tsy misy azo terena fotsiny izany ry mianta ary zaza mbola tsy mahasaraka ny reny etsakilany ihany koa tena mieritreritra ny nasolo ahy dia ahoana ozy izy amin'izao trangan-javatra izao hita eo ihany aloha ny amin'izay fa ny amin'reto zanako ao reto aloha zany izao no tokony jerena maika mihitsy dia inona tokoa no azo atao amin'izany rynjara fa ianao zany tsy mazoto ny ara hipetraka amin'ny vadinao intsony tokoa nefa ve morinjara rehefa tsy omeny ary ho zanako ireo tsy hanaika azy ahy izay na dia tsy mazoto azy izay nkely ny tetiny fa fantatro tsara mihitsy tsy misy an'izany ry mianta ka inona ary ho ano atao amin'izany azo atao tsara mitondra n'izao raharaha zao eo anatrehan'ny fitsarana raha izay ny fipetrany hitory azy ve dia io hita eo izay tokony hitazona ny zaza ka raha ray ihany koa ange Henri tsy afaka ny mandahan'izany ka mety hananjo amin'ireo zaza ireo ihany koa izy mbola zazakely reny ka anao ihany ny zofenao amin'ny aloha hatreto tsy avoanao amin'izany izy ry mianta zany ve eno mino ianao ary andraso ikarakarako azy fa mahafantatra momba n'izany tsara sika indray atao fomoron-jara izay azonao atao amerenana ny zanako amiko
Izay dia efa ampiary. Vonina ny anampy anao tokoa ary mianta. Aza matahotra ianao. Renao tsara angamba ny didiny voaka teo a. Manaraka ny reny ihany ny zaza aloha. Azonao tanteraka ny fihazonana azy mirahalahy zao. Tena misaotra betsaka anao ry Njara. Misaotra anao mihitsy a. Tsisy tokony isaoranao ny amin'izany. Fa hoana ny momba n'ilay hoe ao aminareo no hipetraka. Hitanao, sarotra ihany ny aneke ny fitsarananao hiazona ny zaza raha toa ka tsy manana trano ale ianao. Toko fa azonao tsara angamba ny tiako tenenina. Fa nasolo any amin'ny any izay no andeko. Marina izany. Nefa na dia ny olana ny amin'ny tsy nahatongavany teto aza efa nanahirana sy nampanahy ihany ny teo e. Misoratra amin'ny matsa zaza ka tsy maintsy sy ny tetiavana vahaolana ingany izany. Ary izay no hitako fa azonao an'izao fandreseny izao. Ay ve. Izay no tsy maintsy nataoko e. Eny ary. Fa efa tsy misy ahinao intsony amin'izany. Eny reo ay. Hoe merci lesy a. Azontsika ihany fihazonana mamy aina sy mamitiana kely. Tsy naposiko hoe mpisolo vava mihitsy koa nge ny asanao e. Nahoana moa no ahafantaranao an'izany. Ianao aza ny mandatsy resaka amiko foana. Dia tena esorinao amiko izany ny zanako. Tsy hampahalalanao akory izy ireo. Dia mba andro ve ny feo miveritritanao amin'izany ry mianta. Olombelona ihany tokoa ka ny fanerenao toy izay no tsy tiako ry Henri a. Na reny natongavanao teny amin'ny misy reny fotsiny aza nge efa manakorotana zavatra maro e. Tsy vitan'izany fa mbola saika ho giazonao tatokoa ny zanako. Zaza izay fantatrao tsara fa mbola mila ny reniny, tsy mbola mahasaraka mihitsy ireo. Ka noho ny fitiavako aminao neny nanaovako ny reny. Ianao mantsy to tsy nandray fondako mihitsy. Tsy misy fitiavana azo terena ohatran'izany intsony ry Henri a. Fony aho mbola teo aminao tadidio tsara aloha ny nanaovanao ahy. Ka efa ela aho any nanenina amin'ny raha tsy vitako. Lazaiko anao izany ry mianta. Talohan'izay fantatro fa tena nifankatia be isika sy ianao e. Mba heritrereto ihany ireny fotoana mamy ireny. Azontsika verina anie izany ary mbola ho tsara lavitra mihoatra an'ireny aza rehefa hiampy an'ireto zanantsika ireto. Tsara rehefa mahatsapa ny hadisoana vitanao aloha ianao e. Saingy tsy afaka hiverina amin'izany intsony a. Ny roa taona latsaka efa nanova zavatra maro dia maro ry Henri a. Eny ary. Zaho moa tsy hanerenao intsony tokoa fa heritrereto ihany e. Raha ny momba azy mirahalahy indray aza matahotra ianao fa azonao atao foana ny mitsidika azy araka izay tianao. Zanakao tokoa ireo ary tsy hoverin'izay tsy horainy ianao. Tsy maintsy anontany ianao izy. Misaotra ry mianta. Araka ny didiny men'ny fitsarana raha teo koa moa izany e. Eny, ny toerana misy aty efa fantatro tsara ka tsaroa fa misokatra ho anao foana ny varavarako ry mianta. Misokatra ho anareo telo mianaka rehefa voninareo. Eny, izay aloha fa veloma ianao. Velominareo telo mianaka. Nanganoany ny ranomasony Henri. Faharoa izao no nahitako azy toy izany. Tamin'ilay fotoana voalohany nanakiko ny fitiavany dia izao indray. Tena niova tokoa izy. Niverina tamin'ilay toetrany voalohany nambabo ahy indray. Henri, rain-janako. Tsy misy fitaizana lafatra raha tsy eo anatrehan'ny rainy sy ny reniny zaza. Efa voasolo nefa ny maharay an'i Henri teo anatrehan'ny lalàna. Misaotra betsaka anao aloha tamin'ny fanekenao izao fanasana izao ry mianta. Tsy misy fisaorana rehefa ianao ary no isaorana nanasako. Raha ny fanondriko izao zany efa ela ihany saingy ianao moa hatramin'izay mbola nisalasala foana. Ohatrany hoe sy azoazonao antoka izany. Ka ianao kosa nge tsy mbola nifanerasera akaiky tamiko e. Iny ka izay mihitsy nge no ezahako fenoana izao e. Ay. Mianta.
momba mitamberina tao anatinao ve le tianiko indray mandeha ry Anjara mbola veriko aminao indray ry mianta fa tianao tena tiako ianao ary tsy mbola nyty ohatran'izao mahazoazo mihitsy tokoa ahy. vao mahita anao dia ohatran'ny miorooro ny saiko. Fa nahoana kosa e? Anjara zavatra bitsaka no mbola mifamahofao atao tsaiko amin'izao fotoana izao. Mieritreritra ny zanako ary mbitika mieritreritra ny Henri ray ny zanako ihany koa, mieritreritra ny Nasolo. Izany rehetrarehetra izany no mifamezivezy atao tsaiko ato avokoa e. Fanontaniana tsotra no apetrako aminao ry mianta. Moa ve manam-pitiavana ahy ianao? Izay ihany valiana dia ampy ahy. Sarotra be ny mamaly an'izany. Ay, mazava izany fa tia ahy ianao saingy ny zava-misy no manakana anao. Tsy izany? Tsy mateny ianao Anjara tsy hoe ny fitiavana anao akory ny tsy misy, saingy tsy afaka ny an'olitra izany aminao Fa inona moa izany tena atahoranao e? Zavatra maro no mbola tokony hatrehako ary tsy mamela hipetra-potsiny re. Ny fahafantarako an'izany aloha dia efa zava-dehibe amiko ry mianta. Ahafahako miady hatramin'ny farany mba ho ahy tokoa ianao. Anjara ny fitiavako anao dia mitory ny fahareseko. Diso izany fiheveranao izany, fandresena ho anao izany, fandresena lehibe ho antsika. Raha naika dia ianao izany no ekeko dia ahoana ny amin'ny Nasolo, le olona manan-kilema be fiantrana. Raha tsy izy tokoa moa toy izao ny fiainako. Ny fieritreretako an'izany dia mbola mihazo naka tsy mamela iroso eny aminao re. Ianao ihany io ry mianta, ny sainao ihany mitondra an'izany. Fantatro fa tsy feno ny hasambaranao raha eny amin'ny Nasolo ianao. Hitanao, misento ianao. Tia azy ihany koa ary Anjara. Tia azy ianao fa atao anatin'ny fotoana tena feno fahasarotana indrindra ny tsiriana izany. Hany ka misy zavatra tsy ampy foanao. Ny fonao fotsiny no mibaiko anao ity azy no ny vitany taminao. Mampalahelo ahy izy. Zao dia tsy fantatra na hanao ahoana izy ihany na hanao ahoana. Tsy intsony. Sady raha arak'izany fandehan zavatra izany koa mety ho sarotra ihany ingy ny hanavotana any aminareo e. Mametraka olana betsaka teo aminay tokoa io reniny io e. Hitanao amin'izany ary ny karazana sakatsakana maro samihafa. Miaraka amiko ianao tsy misy ny olana ary tsy isy mihitsy fa dia vonona ny ampiadana anao ary mianta. Tena teniko izany. Eny e, nefa na izany aza avelao aloha hieritreritra tsara fa tsy vitako ny manapa-kevitra amin'izany e. Sa matahotra ianao fa vonona ny andry ianao foana e. Hatramin'izay ela izay tokoa aza moa andro ihany ka izao mino fa fotoana kely sisa dia izay sisa nondrasany ary feno fanantenana ihany koa fa anaika ahy ianao e. Eny e, ka sao dia efa tokony hodikolo tsika fa mandeha ihany mantsy amin'ny fotoanako. Mbola tsy tara kosa izao e. Mbola misy toerana tiako hitondrana anao izay koa ka tsy aloha mba manararoatra an'izao fotoana izao sika. Ka sao manahirana ny Rondro ny zazakeloko. Aleo aloha izy ikarakara azy eo ry mianta. Zavatra hainy anie izany, aza manahy ianao. Asa, ka aiza ny toerana hoe hitondranao azy any? Inoko fa toerana tena finahitra anao tokoa izany. Nasolo. Irindra? Ie, izy tokoa ty. Ay, manahoana Rindra? Manahoana ianao? Mandro soa aloha e. Misaotra betsaka Rindra. Avy tsy tantanako ianao aloha e. Aie, tena ela tokoa vao hitako ny tranonareo Rindra. Izany Mariny, efa oviana no tady azy ty hoy izy ianao. Hatramin'izay nahalasany mianty izay. Ie. Rindra, ohatrany maheno zazakely
Izy ndralava izy zany? Ie, reo tokoa izy. Ndray tena nalailo azy tokoa etanto hoe mba trotroiko rindra. Ty ary re. Ndray toy ny efa ela be zany fandaozako tamin'izany fa angatsy eo miantatra rindra. Mianta zao tsy eo fa mbola lasa ny voakaniko. Ka ny amin'izay indrindra mantsy rindra ny saika alehako aty aminaoko. Efa ela izy zany no taty aminareo ve? Voaingakaingana ihany zay ka. Tena malahelo azy ary te hafantatra ny marina ihany koa ny tena nahatongavako e. Ie. Fa hono ary rindra. Fa inona ny tena marina e? Mba afaka manazava amiko ve ianao sa Nasolo angamba efa ho avy izy zay ka. Aleo izy mihitsy miresaka aminao ka. Tsy hanafana aminao ninonina izy akory. Fa ngako ianao tsy mahafantatra ka. Fantatro tsara ny zava-nisy rehetra e. Mpinamana izay roa ary tsy mifanafina ninonina mihitsy. Fa anjarany ihany no mitondra fanazavana aminao an'izany ngambako. Eny azy. Oka moa zay ry njara. Tsy maintsy azoko ianao e. Tokoa izy fa tany. Esory aloha ny tananao ry njara. Tsy mahita zay ataontsika akory izika. Manao any ianao? Manao ahoana nareo? Ary toa misy olona miaraka aminao mantsy henoko. Ie, njara io. Manao any ianao? Fa ahoana nahitanao ny taty amindrindry? Ka rehefa nikarohako nandritra amin'ny fotoana nahatra dia hitako ihany ry mianta. Saika nytaniako ny misy anao ka ay ianao taty. Reto mba afaka mamelana iresaka vetivety ve nareo azafady indrindra? Ohatra marina tokoa zany. Eo tokoa aloha nareo fa mbola betsaka ny tokony hifampizarana-reo e. Ho any ambony izay aloha ka. Nasolo. Andray, tena nalahelo anao Na izako aza hoe nalahelo mafy anareo telo mianaka ary mianty. Fa naninona ho any dia nandeha tsy niteny tamiko nareo e. Lasa tsy nanao veloma fotsiny. Fantatro fa zavatra diso ny nambarany reninao anao. Azoko antoka tokoa zany. Tonga ty ianao nataoko fa hiaino izay fanazavako ka miangavy anao mba hiaino an'izany. Eny tokoa aloha ny fanazavanao fa mihaino ary mianta. Efa namposika an'izany ry mianta. Nefa dia naninona ny tsy niveriny nareo mba nanazava tamiko ny marina ka sady efa jamba no mbola tsy nampalalanao ihany koa ve ny saiko. Sarotra amiko ny hanazava ny sainao amin'izany raha mbola ao ny reninao ry Nasolo Eny fa ahoana ary mianta. Efa nindravina izany aloha ny amin'ilay zazakely sy ny rainy. Ie, efa milamina tokoa ny amin'izany ka nanampy-betsaka teny amin'ny fitsarana nahazoko ny tazona azy njara. Ay, saorana azy tokoa izany. Raha tsy teo ny fanampiana tsy fantatra intsony izay mety ny hafaran'ny zanako. Eny tokoa ary mianta. Izay fotsiny ihany no tiako fantatra fa niroroy be ihany mantsy ny saiko nieritreritra an'izany ka. Dia ahoana? Izay angamba fa andeha amin'izay aloha e. Efa nahita azy mirahalahy ihany koa mantsika. Andeha? Fa andeha ho iza sahady ianao e? Andeha hiverina hody ako. Nasolo Ahoana ry mianta? Dia ahoana zany ny amintsika e? Mianta, aza mieritreritra an'izany tsony ianao e. Efa tonga soa atao amin'ny trano rindra namanao ianao fa tsy toy izay nitranga taloha tsony e. Efa misy olona afaka niaro anao ihany koa ato. Maninona? Ndry, ataoko fa fantatro tsara ny tiako tenenina amin'izany e. Tsy mitana anao aza lefa lavitra noho ny amiko tsony ny sainao ry mianta. Omeko azo manontolo ianao. Fa izy ty resahanao e? Njara ka, njara izay manam-pitiavana anao ihany koa. Njambana dia tsy mahita aza afaka mamantatra ny zava-misy lalindalina kokoa solon'ny masonay izany. Ka fantatro tsara ny misy eo aminareo ary fantatro ihany koa fa aminy ianao no tena hita fahasambalana ary mianta. Nasolo? Dia ahoana izany? Izao ihany. Tianao anefa noho izay fitiavako anao izay indrindra no hanomezako fahalalahana anao e. Dia ahoana? Izao ry mianta, adino hatrehony amin'ilay jamba. Efa eo anatrehanao no avinao mamirapiratra ankehitriny e. Nasolo? Mianta. Fa ino ty malaza sainanao e? Mieritreritra ny fiainako ary njara. Mieritreritra izay vita rehetra. Dia ngamba koa mieritreritra ny Nasolo? Aza manome tsiny aloha ianao amin'izany.
efa miezaka ihany anefa sarotra amiko ny anadino azy ao anatin'ny fotoana fohy. Eny za koa zany mieritreritra ihany hoe sao de voatery fotsiny ary ianao anaiky ny fitiavako fa tsy vokatra ny fonao akory zany. Tianao any nefa tsy ampy hiratany masoandroko raha izay fitiavana anao fotsiny ihany. Tazon'ny tandindony lasa tsy hiratra reny masoandroko hoe asa inona no antony. Eny na za koa zany matsapa fa nisy fahadisoky ihany tany am-boalohany. Ino nisy fahadisoky ihany satria mbola ndraiky bota amina solo ianao. Efa lasa zany. Efa lasa tokoa nefa tao anatin'izay herinandro zay aza tsy mety afaka andohanao ny tantara rehetra ka hoe aho hoe tsy ho feniko angamba ny fahasambaranao ka. Ahoana? Zany ndraso fa resahako rindra de afaka mandeha mijerenina solo any aminy ianao afaka mitsidika azy ihany. Njara? Tena avelanao tokoa ve? Ino zany no tena izany. Tsy ho tsono onona solo fa lasa nanaraka ny reniny any an-dafy. Fa ahoana ary sa? Tena kepoka tokoa eto am-pandrenesana an'izany. Za efa nanantena fatratra ny ahita azy. Mianta fa tena malahelo azy ve Rondry? Malahelo azy ary indra. Malahelo anona solo ah. Eny fa izy mirahalahy koa azy angamba tsapako fa malahelo azy. Izay koa no mahakasitina azy ireo ohatrany io. Nefa izy zany ty efa lasako. Efa lasa. Dia inona tsono moa zany sisy? Fahatserovana sisy zany rehetra zany. Fahatserovana azy sisa navelan'ity trano ity. Ndray mitsangana kiteo mitsangana dia indaontsika aloha monjy fidiny. Fa andeha ho aizy tsy mbola azoko mihitsy ty hoe andeha tampotampoka ity ngerinjary. Marina e. Andeha hiampita ranomasina sika. Maninona? Zany efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra. Eny fa nantoerana lehantsika any aza efa tomombana avokoa. Hiampita ranomasina ahoana moa fa tsy azoko e. Andeha hitsangatsangana angaha e. Eny andeha haka-rivotra ny ivelany ihany sika raha izay malaza azy. Ka tokony mba niteny tamiko ihany kosa ianao fa za zao tsy vonona amin'izany mihitsy nefa dia efa voavidina ao hatramin'ny tapakila-piaramanidina azy tiako. Andao rehefa tsisy anenenana zany andao fa ahita masoandro bosaka ianao rehefa any ampitany. Dia terenao fotsiny aho zany. Maniry ianao mihitsy satria aza tiano fa tiako any ianao ary fantatro fa izay no mahasoanao dia tonga dia nitapahako samirery zao lehantsika zao. Eny ary. Fa izy zao e. Fatao kalamiata ilay ty. Fa inona indray nataondria ty e? Njara. Fa ahoana zao e? Fa izy ty toerana hitondranao aty e? Aizy na solo? Neny fatao mare feony mianta zany Na solo? Mianta? Andray hitako ihany ianao. Na solo? Fa naninona ny tena andosiranao taty e? Malahelo anao ange ahy e. Mianta satria izay ny fantatro fa nadonoko anao vetivetika dia ny fanarahako aneny aty an-tany lavitra aty zany ko. Nefa dia tsy nahasaraka ny eritreritra ao tokoa zany. Na mianta aza ny tany Madagasikara tsy nisy masoandro ny hiratra mihitsy noho ny fieritreretana anao ry nasolo e. Zany ve? Tsy ampibetsaka mihitsy ny fiainany lozanao ka zay no antony nandraisako an'izao fanapahan-kevitra zao. Njara. Fa ahoana e? Io nasolo e. Teo aminy ianao no nalaiko ka ataoko fa rariny raha averiko amin'ny toeranao ianao rehefa hitako fa tsy nahasoa mihitsy zany. Ny fitazonako anao dia karazan'ny fampijaliana anao ihany koa e. Ka ny aminay anjara ny anareo ry mianta. Anjara tsy azon'izaniza ravaina. Andray. Dia tena avy ao am-ponao tokoa ve zany? Zangy
tsy nahafantatra ninnininy iny ary aza miahiahtsony ianao fa efa io ena solo andray misaotra ny serinjara misaotra anao fa tsara ihany aloha raha anontaniana ny hevitry mianty sao dia mbola miroroy saina manko izy ko efa natokako anao manontolo ny fitiavako tamin'ireny fotoana ireny ka tsy hivadika aminao tsony ahy andray nefa tsy any angamba ny olana ozy fa inona indray ry mianta ny reninao andray ry izy roa zao nefa tena tsapako fa tena fitiavana tokoa ny ianao ry mianta matoa tonga amin'izao fanapahan-kevitra faran'izao ty tovolahy ty dia tena manaiky aho fa tia ny zanako tokoa ianao sady mangataka fahamelana amin'izay rehetra nataoko taminao ahy no misaotra anao ihany koa misaotra anao ny tia ny zanako ary farany dia mitsodrano anareo ahy andray mahafinaritra any mandrehan'izany teninao zany ary neny ka izao dia izao ihany dia tokony hiverina ny Madagasikara sika ka hanomana ny raharahana sy mianta raha izany tro oay ka efa ty ihany ve reto ka maninona raha tanterahana ty zany dia atianareo roa no mipetraka tsy manaiky an'izany ary neny na ny nandehanako taty aza efa tsy fidy ny tamiko tsy maintsy any amin'ny tanindrazako nanorenako ny tokantranoko ifarana teo ary ilay tantara nosoratan'i ANATY AIZIM-PITO tantara nampitondray ny lohateny hoe ANATY AIZIM-PITO ireo nanome aina ny tantara Lanto sy Liva Arioly miaraka tamin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly tovorazana mamonjy no nandray feo Anjary Liva no nanaditozy